am'izao fotoana zao no mahatonga ny olona ametra-panontaniana sy ametraka fiahiahina isak'izay manao zavatra. Nareo mampanantena hoe atao ohatran'ny Miami ty firenena ty, atao ohatran'ny Paris Ambatondrazaka, atao ohatran'ny aiza zao zany zao. Aiza zao zany. Tsy aleo ve mba niteny hoe ho atao ohatran'ny Saint-Denis, farafaratsa mba hitsekaiketsa. Fa Miami zany tena ahoana zany Miami zany ozy izy ny ankizy tao an-trano. Navoaka ny reportage. Zao no atao hoe Miami, dia atao ohatran'io zany. Aiza akory zay eo. Aiza zay eo mandeha ianao etsy Behoririka maraina amin'ny enina maraina feno mpivarotra ny amoron-dalana ny ambany tetezany Behoririka iny. Eo akaiky eo nefa teo akaiky ny sinema Sotalota le misy an'le trano be vao vita. Tsisy ninona trano be le hoe atao tsena. Tsy miditra ao ny olona. Tsy miditra ao le mpivarotra dia amin'ny maraina zany lasa feno mpivarotra dia aza misy fepitona moa zany ipetrahan'izy ireo ao asa trano firy dia avy eo miala teo. Zany ataony trano hoe atao fivarotana tsisy miditra ao, tsy manaraka ny teninao ne zany le olona. Atao ny tsipika amin'ny fiampitana amin'ny arabe, tsy mandeha ao le olona fa etsy amin'ny tsisy tsipika etsy ihany izy mandeha dia saika voatona. Dia ozy tsika hoe ka zany koa ne tena tompona andraikitra amin'izany ny tsirairay. Marina mihitsy zay tompona andraikitra amin'izany ny tsirairay, fa rehefa tena alefanao lavitra io dia ohatran'ny tsy ao an-tsain'le malagasy hoe misy fanjakana eto. Fa zay ataony na mety hahafaty an'le mahafaty azy ara dia ataony eto ny fepitana dia mbola aty ihany izy mandeha. Fa inona ny ao an-tsainy amin'izay? Ny ao an-tsainy amin'izay dia ohatran'ny mandeha ho azy zany izy ty. Dia izay no mahatonga an'io tsy fampitokisana io. Be dia be ny zavatra nitranga tany aloha tany raha resaka fifidianana filoham-pirenena farany teo. Ohatra anankiray zany zao hoe nisy anie kandida sao dia tsy fantatsika zany. Misy aloha mahafantatra fa misy ny tsy mahafantatra. Misy kandida présidentiel nilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena tamin'ny le fifidianana farany teo tamin'ny 2018. Zay ny raviravizan'ny Rosianina veriko tsara. Ny raviravizan'ny Rosianina, ny tambatambazan'ny Rosianina zany hoe ho ampiny amin'ilay propagandy. Fa rehefa manampy ny olona, tia moa Rosianina ny resaka eto, tsy mandeha ho azy io Tsy mandeha ho azy io fa misy tambony. Ary mafetsy an'ireto Rosianina reto dia zao, tsy kandida ray na roa no nijinoany. Aleo tonga dia tsiana an'izay le fomba fiteny, tsy kandida ray na roa no nijinoany fa kandida ny ohatran'izay. Satria zany ny Rosianina mieritreritra hoe rehefa tsy lany ty dia mety tia ny lany, rehefa tsy lany ty dia mety tia ny lany, rehefa tsy lany ty dia mety tia ny lany. Dia tonga izy avy any amin'ny alalana fomba hoe mpizahatany no natongavany. Iza no nanao an'ity fanadihadiana ity? Mety hiteny zao nareo hoe taiza koa no nahafantaranareo amin'ny miara-manonja ny MBS radio Matahana zany. BBC no nanao an'ilay fanadihadiana. Ary zareo ireny nandefa olona taty Madagasikara. Ary navoakany tamin'ny 17 avril 2019. 17 avril 2019 no navoakany. Dia io vakio Moscou à la manœuvre à Madagascar. Un documentaire de la BBC raconte comment la Russie a financé les campagnes de plusieurs candidats à l'élection présidentielle à Madagascar en décembre 2018. Mark Nixon nanao an'ilay fanadihadiana. Lolo io namana faly ipetraka eo. Fa lava be le izy fa alao azavaiko hoe inona no votoatiny io. Zao mantsy le izy. Navoakany tao amin'ny Global News tao amin'ny MBS zany fa hoe ay zany ty raharaha hoe famatsimbolana kandidat ty zany ho an'ny tany betsaka eto Madagasikara, famatsimbolana ataon'ny Rosianina efatra amin'ny 2014 dia amina vola be amin'ny dolara be dia be zany no atao anaovana an'ilay famatsiana io. Io le izy io. Fa ho an'ny Madagasikara manokana dia tao zany voatonona tao hoe tamin'ny ankapobeny zany Madagasikara, Montenegro, i Albanie, voatonontonona tao zany. Fa ity asehontsika ity BBC nanao azy dia navoaka Le Point International ho an'ny Madagasikara manokana. Ka ny tiantsika atao afany mantsy dia hoe ahoana moa le teratany malagasy ny tsy hiahiahy
rehefa hanao zavatra ny fitondram-panjakana kanefa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo raha mbola be dia be ny zavatra tsy mazava am'le izy nanao fitoriana ny tima efa anjatonjatony tany fotsiny tsisy hoe ahoana na de ray ary nefa anjaton'le fitoriana na de ray ary tsisy hoe milaza zao tena hoe mitombony ity de nilazantsika hoe tsy maninina daholo zany ny professeur sy ny avokana lefa ny tima manandrafitra n'io fitoriana io tsy maninina daholo ve zany de araka ny tenenina teo zany hoe PDB zany ny zavatra mbola mila fanazavana isika amin'ny vahoaka malagasy momba ny tontolo-pifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2018 iny. De zao le izy nisy rosianina vitsivitsy tonga teto Madagasikara 6 volana mialoha ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2018. Anisan'izany rosianina tonga teto zany raha tsy fantatrao zany hoe i André Kramar zany, Roman Podniakov, Vladimir Borichev. Reo zany de misy manampaizana momba amin'ny politika politisianina de misy mpandraraha manokana momba volamena sy ny diamant de misy mpanambola mpanefoefo. Izy reo de avy any Saint-Pétersbourg any Russie zany ary ao amin'io Saint-Pétersbourg eo misy ny atsoina hoe grand patron an'izy reo zany le chef d'État zany le chef B de any Russie any koa misy ny atao hoe oligarque reo zany dia mpanao-karembe rosianina ary tsy any rosiana fa miparitaka maneran'izao tontolo zao de am'ireo oligarque reo misy ny olona akaiky ny Vladimir Poutine filoha rosianina anisan'izany ohatra zany antsoina hoe Evgeny Prigozhin zany 75 taona sady londohan'ny mpisorona ao amin'ny groupe Wagner. Zany groupe Wagner zany resaka fitaovam-piadina indray zany fa sao de tsy fantatsika. Io olona io anefa, io le tena hoe deba be io Evgeny Prigozhin io 75 taona zay hoe londohan'ny mpisorona ao amin'ny groupe Wagner dia atsoina zany hoe placé sur la liste des sanctions américains. Zany hoe any amin'ny lisitra mainty zany any zareo Amerikanina zany olona zany de tonga zany rosianireo tonga teto Madagasikara tamin'izany fotoana zany dia ireo zay candidat filoham-pirenena latsaka teto Madagasikara zay liana dia fanaraka tamin-jareo ary nanao soni zao ny vola zao niany fa inona ny contrepartie ny tambiny dia tsotra fotsiny tsy maintsy misy tambiny ao dia resaka fiarah-miasa resaka zavatra manokana any ambadika any zay misaotra ny namana faly namoaka an'iny zany zao anisan'ny zavatra anankiray tsy mazava fa zon'ny malagasy tokony mahafantatra an'izany de eo zao misy mitsamboatra any hoe ay ve nisy an'izany ay ve ohatran'izao ka zany ara tsy mazava tsisy miteny mihitsy hoe raha ilatsaka ianao de hoe tsy mahazo miara-miasa amin'ny any velany tsy mahazo hoe mba misy manampy avy any velany fa vao miteny ianao hoe oligarque vao miteny ianao hoe iny izy teo groupe Wagner de fa PDB mifanontaniana mipetraka vao mahita ianao hoe placé sur la liste des sanctions américains le olona vany de ianao ve zany hoe zay raha tsy mandafa hanomezana fa zao tsy fantatrao akory ny tena ao ambadika zany rehetrarehetra zany ary efa miteny foana ny any amin'ny tandrefana moa zany ny Amerikanina ny vondrona Europeanina hoe misy zao Russia kofona tanteraka ao amin'ny adiny amin'ny Ukraine satria lasa miemtra mandositra ny rosianina zany zao am'izao fotoana zao ary ao tsara any amin'ny vaovao iraisam-pirenena any de ahoana indray zany ny position antsika am'izany de misy teny hoe tsisy idiranay zany fa misy fiatraikany aty foana zany ho avy ny fivorimben'ny firenena mikambana zany zao efa ao anatiny mihitsy inona zao no teneniny malagasy any sa hoe zara ro ho an'ny New York inona no tenenina any nefa PDB ny zavatra mbola tsy mazava zay zany manapirofo an'ilay fietsika ny malagasy hoe raha vao manao zavatra na mampanao zavatra ny mpitondra am'izao fotoana zao dia lasa miaya le olona tsy tonga ho azy tompoko ny fiahiahina sy ny hoe tsy tonga ho azy ny fahasimbany ny fahatokisana sy ny confiance na eo amin'ny malagasy hoentina sy ny mpitondra na eo amin'ireo mpamatsy vola sy ny mpitondra tsy tonga ho azy zany fa misy daholy ny antony ka oka tsy moditsika tsy fantatra le antony fa de anjarantsika zany no misaitsaina an'ilay izy raha ho avy zany no fifidianana ahoana mety ho fandehany de asa aloha
atezana ny fanazavana tony resaka oligarka sy rosiana sy ny rehetrarehetra tony ara mbola point d'interrogation be de be. Miaraba ny namana fanirira zafy manantany efa tonga ianao ary io mavitribitrika tsara andao ary zatsisy. Eny a de misaotra anao rina miarabandrina miaraban'ny teknisiana ny mpiara-miasa amintsika MBS Radio Mada ny mpanaraka atsika manerina izao tontolo izao na iza toerana andraisantsika ity fandarana ity de anaovana ny arahaba ho atsika rehetra izany. Ity mpiandohana rina dia anaovana ny fialantsiny ho atsika rehetra izay manaraka ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada satria dia manondrana ny connexion zany amin'ny alalan'ny réseau ka ratsy ny fandraisantsika ny fandarana zany ho an'izay mandray an'izany amin'ny alalan'ny Facebook sy ny YouTube. Efa miezaka mijery ny anatsarana an'izany ny aty amintsika zany teknisiana aty amin'ny fampitana ny vatana fohy be anosipatrana na izany naty zany aza nefa dia mety hiteny isika ny amin'ny hoe lafy ny samihafa zay handraisantsika any ampitan-dranomasina na amina toerana zay tsy azotsika mivatana ny radio sy ny fahitalavitra ity fandarana ity satria ny fandarana mazava ho azy mivatana amin'ny radio dia ny Radio Mada, ny MBS ary ny fahitalavitra ka ho an'izay tsy mahazo an'izany fa mandray amin'ny alalan'ny tambajotra sosialy dia hitondrana ny teny fialantsiny. Efa manao ny fomba fiasa taky ny mahazatra moa ny teknisiantsika ao ambadika ao ry lalaina sy ry faly dia mandray izany hoe miraika izany zany de rehefa aveo iny no averina atsipy ao anatin'ny pejy MBS mba ahafahantsika zany zay tsy naharaka azy maharaka izany fandarana izay. Nentina izay fialantsiny izay ary nentina ihany koa izay fanamarian'izay satria misy manontany moa tsika dia rariny sitsiny raha ohatra ka hitondrana fanazavana. Ny fandarana dia mivatana amin'ny radio maro, misy ny MBS, misy ny Radio Mada ary hananana izay couverture nationale izay amin'ny anaran'ireo radio any amin'ny faritra izay mandefa ity fandarana ity, na io mivatana arak'izay hoe misy faritra mahazo azy na io mandray izany amin'ny fotoana zay efa hanaovana fandaminana an'ireo fandaharam-potoana amin'ny grihana programma zay nenivon'ireo radio any amin'ny faritra zany. Ka na izany na tsy zany dia atolorana ny arahaba isika rehetra zany satria fitiavana avokoa zany asehontsika zany amin'ny fanarahana ity fandarana ity. Sosikevitra moa zany rina dia amin'ny sobika mihitsiny no voaraitsika na pejin'ny MBS io na ny afatra miafina makaty amintsika sy makany amin'ireo solombavam-baoaka ny antso mivatana ny fahatongavantsika mivatana ty amin'ny fahitalavitra sy ny radio fohy be anosipatrana ihany koa de zava-dehibe. Misy anareo makany amin'ny QG Belera de isaorana daholo zany rehetrarehetra zany misy ny mampita afatra ihany koa any amin'ireny olona zay mety hoe mifandray aminay reny ho atsika zay tsy manana mety fandraisana aminay zay mamokatra ity fandarana ity de voaray daholo tompoko ny sosikevitra ny fanamariana ny olana samihafa sedraitsika any amin'ny toerana zay misy atsika rehetrarehetra any fa matombo le ijoroantsika ary tsika tsy leo ary inona moa tokony akivy sy aleo atsika satria fiainam-bahoaka no avotantsika atao anatin'ity sy ijoroantsika ary tsitsika fitenenana ary na mety mandany rora sy rondoa aza rina dia ijoroantsika zany amin'ny fitiavana ny tandrazana iombonana ity. Zay ny amin'iny fa ny vaovao moa zany de marobe ao rina de tahakan'izany ny vaovao teo anivon'ny filakevitry ministra fa tereko masaka toy ny volom-pijaza trany lay fanatanterahana an'ilay jugement supplétif zany na de efa nytena raha tamin'ny fiandohan'ny herinandro ny teo anivon'ny SMM fa hapiato aloha ny fandraisana anjaran'izany satria miainga avy amin'ny mpitsara ny fanatanterahana ity fitsarana amin'ny tetivohitra ity zay nge mahafitsarana amin'ny tetivohitra azy dia misy mpitsara magistrat miandraikitra izany manao ny fanoratana ny soram-piakonana sy ny karapanondro pirenena. Ny filakevitry ministra moa zany de nametraka an'le hoe 3 tapitrisa 3 millions no tratrarina ao anatin'izay de rehefa jerentsika izy miaraka amin'ilay
vinavina ny eo anivon'ny seny 13 500 000 électeurs no ketrehan'izy ireo satria teo aloha zany de nanodidina ny 8 9 10 millions teo eo tsy tonga 10 millions azarina fa misy objectif na 13 millions dikan'izay zany le 3 millions atao anatin'ilay sora-piankonana na sora-pahaterahana vaovao miaraka ny karapanondro dia anamafy n'ilay isa mifidy hiakatra ho 3.0 tapitrisa amin'ny fifidianana ho avy eo satria hony dia mifanaraka n'ilay fanisany mbahoaka zay no tanterahany teo anivon'ny Instat izany. Misy lafin-javatra marobe zay tena efa noresantsika fa tsy maintsy hitondratsika fanazavany zany riny. Fa tiany tena ho resantsika de hoe nanteny ara ny teo anivon'ny Instat, non? Ny SMM, syndicat mitsara eto Madagasikara, ampiatonay aloha ty. Fa misy zavatra marobe mbola ampanarahana ny lalàna ary sao dia misy endrika fikajina ny endriky ny fifidianana ho avy eo de aleo aloha zay hisaina tsara mba tsy ho ahilika anempo tsara ny olana amin'ny fifidianana ho avy eo sy izay mety vokatra zany paipaikady samihafa izany fa ny teo anivon'ireo syndicat ny prakitra raha ihany koa na ny greffier dia anisany voaka atao anatin'ny fanginana de nanaraka an'izay fanapahan-kevitra no raisiny ny SMM zay ary ny teny hoe izay ihany koa tompoko dia ampiato ny fandraisana anjara ao anatin'izany fanatanterahana ny jugement supplétif izany na ny sora-pahaterahana na mpiankonana satria mailo kory zareo mailo ireo koa nanana ny fangatahany ireo fa tsy ny avy ny fitondram-panjakana le fangatahana izy ireo de eo anaty an'izany dia aleo aloha ilaminy ty raharaty efa mitsara sy ny greffe miara-miasa ka zao ngele izy tsika zany mbola tsy resaka n'le jugement supplétif zany fa ny fomba fiasa eo anevon'ny fitsarana dia mazava tsara mihitsy mpiara-miasa ankaika mpitsara ny prakitra ra ny prakitra ra no manatotosa ny soratra ny prakitra ra no manatotosa ny fahamoana didy fahamoana karazana totataratasy marobe eo anivon'ny sampam-pitsarana ho an'ny eto Madagasikara ary eran'izao tontolo zao zany tena mpiara-miasa kaiky zay nge mahatonga le hoe ENMG École Nationale de Magistrature sy greffier satria mifampiankina ny asan'ireo de akoatrin'ireo rehefa mandeha ny raharaham-pitsarana de misy ny atao hoe mpisolo vava iny mety manana ny asa maleo tena fa endriky ny fitsarana avokoa zany resahantsika rehetra izany de farany lay mpandraharaha eo anivon'ny ministera ny fitsarana sy lay miasa ao anivon'ilay ratsy ny fitsarana reo zany ny fampiankina arakasa daholo zany rehetrarehetra fa tsisy mandehandeha ka ao anatin'ity adevitra ity dia nanaraka ny SMM syndicat mpitsara eto Madagasikara ihany koa ny syndicat ny prakitra rana ny greffier eto Madagasikara ny amin'ny zay koa tompoko de manana ny fomba fijerinay ary mba hametraka zay mazava-dehibe ny fitakina nataonay sy mba hahafahan'ny fanjakana ihany koa miaino anay ary mba hametrahana asa mazava tsara ao anatin'ny tony jugement supplétif itony dia hampiato koa zay na tsy handraindrary zay ny ministra ny fitsarana moa ndre matorakoja François Omaly dia niezaka ny nametoky ny aminy hoe io ane efa fomba fiasa atram'izay zay mahazatra ny fitsarana ary mahazatra ny mpitsara eto Madagasikara izany asana hoe manao an'ilay fitsarana amin'ny teti-vohitra zany na hoe audience foraine na izany na tsy zany dia apetratsika fotsiny ty adevitra ty rina ny amin'ny hoe ny fomba fiasa eto Madagasikara dia efa mampanany rehetra zay manko le niteneny rina teo le fanjakana miteny io manko hoe tsy misy crise eto Madagasikara de izao lafin-javatra zao zany no atsapana fa misy crise eto Madagasikara na de ohatrany hoe lalalovana sarotsaromana fotsiny ihany le izy rina dia atsapana fa misy crise eto Madagasikara crise multiple oui député membre Belrina zay iaraka amintsika rehefa aveo na hoe efa crise maro sosona ny contraire multiple manko unique tokana simple fa ity zany tsy hoe crise tokana na
krizy voasokajy irery fa fitambarana krizy marobe de itony azo lazaina crise de confiance itony krizy maro lafy krizy maro lafy satria ny mpitsara ny fanjakana mamoaka an'le hoe ity ny décret atao le jugement supplétif sy ny famezana an'le karapanondrom-pirenena ho an'izay tsy nahazo azy fa mpitsara miteny hoe zay tsy anao aloha milamy io andraso aloha akisano mihitsiny de avy koa ny greffe de le ministra nyteny hoe misy lalàna nge 2000 zao 00 zao sy ny sisy miresaka an'izany asa fatao andavanandro fa maily ny olona satria efa diso fantatry ny rehetra zany am'izao fotoana zao tsy mpitsara misy na mpirakitra raha ny tsy hafantatra ny asa taony na hoe manao désobéissance manoloana ny asa manandraikitra zay mahazatra azy tsy zay le izy na mila vanina na mila voatsiary fa misy remise en cause na adevitra tsy mety vita eto ka mampamailo ny rehetra fomba fiteniko foana rina le hoe mailo matotra de mailo matotra eo anatry an'izany de mijoro ny mpitsara ary zay ny tenentsika hoe félicitation bravo merci SMM de merci koa greffier de merci greffier zany zao de omaly koa tsika nare ny synady koa mivoaka tao anatin'ny fahanginana miaro ny corne izy tsy hoe corporatisme ty ny nazo ny sorona ny tany kongo betsaka ihany koa nanaovana tsinitsininy io le fanambarana aloha vakitsika mihitsy lisy faly vakitsika ny synady satria tao anaty fandarina zany malaza ny tenako nametraka fanontaniana aiza ho aiza ny synady raha iny ny SMM synady dia syndicat des administrateurs civils de Madagascar solona mantsy chef district tany kongo de ity le izy ary miodaty kely faly mba ho hitan'olona hoe azoro zao resaky zao maly fa 14 volana septambra de ity nataon'ny synady tao anatin'izay ny syndicat des administrateurs civils de Madagascar synady de manao zao fanambarana izao mialohanay marindrano ny fanasaziana ny namanay zay tsy nanao adysoana amin'ny alala ny fanesorana azy ireo amin'ny toerana toy ny nahazo ny lehibe ny district ny Kongo sy no maro tsy voatanisa faharoa tsy pahanay marindrano ny mbola fanaovana tsinitsinanay eo amin'ny sehatry ny asa ny administrateur civil zay fahatelo toerinay ny tsindry isan-karazany eo ampanatanterahana ny adidy amanandraikitra saninay tsipika fahaefatra izahay dia tsy miaro ny namanay manao adisona sy fandikana lalàna fa kosa hanao fanadiadiana mba tsy isiny ny fanendrikendrehana be fahatany anokatra fanadiadiana koa zany ny synady mahakasika an'ireny fanesorana ny naman'izy ireny saingy tsy miaro zay mety ho fahadisonana fandikan-dalàna ataony naman'izy ireo tsipika farany de hoe mbola manohy ny fitakiana mpilaminana sy ampahendrena ireo zavatra anamora ny fanatanterahana ny asa sy ny adidy ary ny andraikitray izahay hatreto mpiasam-bahoaka ny administrateur civil ary tandra vadikoditra amin'ny fanatanterahana ny asa-panjakana tsy izahay administrateur civil no anao takalonaina ny firenena malagasy zay miatrika olana anatiny sy iraisam-pirenena izao misy krizy zany eto misy olana eto misy krizy eto satria ny administrateur civil mihitsy no mahatsapan'izany takinay ny fitondrana ny firenena amin'ny lalana tokony ho izy averitsika tsara takinay ny fitondrana ny firenena amin'ny lalana tokony ho izy zany hoe any amin'ny lalana tsisy zany no misy am'izao mijoro izahay manitsy sy anitsy izay tsy mety zavatsara zany toananay ny zavatra mety sy mifanaraka amin'ny lalàna velona eto amin'ny tany repoblika Madagasikara mazava ho azy nampianarina hanaja sy hampiatra ny lalàna ihany koa ny administrateur civil amina nampianarina azy hitatana ny raharaha mpanjakana maneo fahavononana foana izahay hiasa sy hanompo ny tandrazana satria izany no andrasany vaoka aminay fa ao anatin'ny fifanajana fifankatiavana fifampitsinjovana firaisan-kina ohatra mahita 4 fa eto fifanajana fifankatiavana fifampitsinjovana firaisan-kina 4 zany
fa indrindra ny fanajana ny didy amandalana manan-kery zava-dehibe zany manome tokony vaoaka malagasy izay mampiasa anay izahay fa tsy ho avy aminay administrateur civil ny fanafitoinana masina ny tanindrazana manao sino izany ny filohan'ny sinady Andriamatoa Paolo Emilio Raolonarivo Solinavalina administrateur civil en chef de tazomitsika tazomy faly avereny raisitsika ity andalana fahatelo amin'ny fanio-kevitra izy ireo faranty de ny aminy hoe takinay ny fitondrana ny firenena amin'ny lalana tokony ho izy zay fotsiny raisitsika ao anatiny mahafoka be zay tsy maka an'le ry ambony tsony fa mahafoka be ho namanarina raha be mananjara teo misy zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izy eto firy moa ny administrateur civil navoaka ny Madagasikara navoaka ny malagasy nandoavan'ny vahoaka malagasy vola na mpianatra azy teny amin'ny enamma ary nandoavan'ny vahoaka malagasy vola no manakarama azy zay indrindra na ho an'ireo efa lasa ny sotro ronono na ho an'ireo mbola aperinasa amin'izao fotoana zao fa matoa zany miteny ny sinady hoe takinay ny fitondrana ny firenena amin'ny lalana tokony ho izy dia tsy mandeha amin'ny tokony ho izy zany ny zava-misy amin'izao fotoana zao na tiana na sy tiana ary raha ohatra ka mety tsy de mety amin'ny fanjakana zany de soainy antsika kely izy na ho amboarintsika kely ny fomba fiteny amin'izy de hoe misy zavatra tsy mirindra araka ny fitenin'ny tonton Mota azy hoe tsy mirindra nety zavatra ty misy tonton Mota aloha zay mihitsy ny fomba andikatsika azy de mba tonga vasaina ry fanjakana fa raha ohatra ka misy fanapahan-kevitra zany raisin'le fanjakana ao anatin'ny conseil des ministres de miteny ny SMM de miteny ny ministre hoe asa andavanandro fa tsisy kajikajy politika de mbola miteny koa ny greffier zay tompoko de tsy andray anjara ao anatin'ilay jugement supplétif mba tonga vasaina fa misy iviny sy dikany lehibe zany ary miteny ny sinady ao anatin'ny zany fotoana rehetrarehetra zany 48 heures ny pitrany zany riny ny syndicat ny administrateur civil eto Madagasikara de miteny ao anatiny hoe misy zavatra tsy normal be da be eto tsy mandeha araka ny tokony ho izy efa talohan'izay koa nefa niteny ny CCS nangataka n'ilay fahaleovan-tena ny eo anivon'ny fampianarana ambaratonga ambony zay miankina amin'ny fanjakana ary nangataka foana hatramin'izay ny mba hitsinjovana sy amezana ny lanjany zany mpampianatra mpikaroka mpampianatra de ty ny adevitra na ny CCS zay professeur na io titulaire na io vacataire fa mpampianatra mpikaroka mpampianatra no anasokajinan'izy ireo manerana amin'ny Madagasikara miteny ny SMM miteny ny sinady ao anatin'ny grand corps de l'État zany na mpiasa-panjakana ambony de tsy ho tonga saina mihitsy ve le fanjakana ny hoe mpiasa-panjakana ambony mihitsiny ny grand corps de l'État amin'izao fotoana zao zay mety hoe mbola tsy mitambatra fa efa manao fanambarana mandeha amin'ny anaran'izy ireo syndicat no mahita zavatra marobe tsy milamina maro tsy mirindra eto amin'ny firenena ny fefoka hoe mefa impiry zay no ny teny ino resantsika rehefa aveo satria amin'ny sabotsy zareo anao fitaovavahana ny amin'ny Saint Michel Parbe fa ity zany tena hoe grand corps de l'État iza sisany tsy miteny amin'le grand corps mety hoe ny inspecteur des impôts mety hoe ny inspecteur du trésor satria regny koa sokajina amin'izany mety hoe ny contrôleur de commerce na ny inspecteur de la jeunesse fa amin'ny ankapobeny zany tena miteny reo azo lazaina fa mpiasa-panjakana ambony ary fatatsika ny indisy misy an'izany hoe mpitsara administrateur civil mpampianatra mpikaroka na mpikaroka mpampianatra zany renefa lakle reo ny lakle reo no mampianatra ny zaza malagasy reo no andoavana volany ny ampianarana an'ireo zay nananganana ny l'école nationale ny administration eto Madagasikara nananganana ny ENMG de tsy tonga saina le fitondram-panjakana hoe isika ty nge efa misy zavatra be da be efa menjera amin'ny tany ty efa mampaneno ny lakolosy ny sehatra rehetrarehetra efa ny grand corps no miteny
de mbola manao an'le didoany ihany de inona le dido resahany rino ty le izy raha misy am'ty ao faly de roneo kely de alefa faly vakiko le izy tamin'ny filakevitry minisitra omaly fakatoavana didim-panjakana ministerany ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana ministerany fitsarana miaraka zany reo io izy io alohany faly ty ny vakiko zany re ambony re nolaniny ny filakevitry minisitra ny fandraisana didim-panjakana hanomezana de rehefa tsara tampikarama ireo mpisehatra rehetra manatotosa ny hetsika fahobe fanomezana solokopy sora-pahaterahana jugement supplétif d'acte de naissance sy fanomezana kara-panondrom-pirenena anisan'izany mpitsara nefa de efa milaza fa hampiato ny fandraisany anjara ny pirakidrara talohany ty de efa miteny fa ty omaly voaka ny pirakidrara omaly mipirakidrara de efa miteny greffier ny mpiandraikitra ny sora-piakohonana officier d'état civil ny mpitatsoratra mpitatsora-piankonana zay marimarina kokoa secrétaire d'état civil ny mpitsabo ny opérateur de saisie zany ny pakasary ireo mpiasany distrika voakasiky ny asa tari ny lehibe ny distrika sy ny lefiny le lehibe ny fileovana ny chef fokontany carte mobile sy ny sisa hafa mitotaly 5,7 na 29,805 izy ireo zay hiparitaka any am'ireo commune rehetra manerana nosy indrindra ireo saridalana sy lavitra noho izay fahalavirana sy fahasarotany lalana izay indrindra nanam-pahanevitra isiny ny tambikarama omena ireo mpisehatra samihafa tazomy zay rena riva aveo ilaitsika zay tambikarama zay tsy aivina koa fa isy ny guichet unique ahafahana manambatra ny asa rehetra takiny amin'ny sora-piankonana état civil aoriny fivoahany didim-pitsarana jugement supplétif mba ho azon'ny olo-pirenena voakasika eo ny kopiany sy ny kara-panondro-pirenena ity ambany tya avelantsika any io fa ity ambony ty mazava tsara ny resahany ato zany iza manatanteraka an'le asa be hoe anisan'izany mpitsara ny pirakidrara tsara mihitsy ny voalohany tsara voalohany de pirakidrara zay ka inona le asa atao eo raha ohatra ka tsy anao ny mpitsara magistrat tsy anao ny pirakidrara greffier tina nataony chef de mpiandraikitra ny sora-piankonana zany ny officier d'état civil nanao azy mitatsoratra ny sora-piankonana secrétaire d'état civil ny opérateur de saisie inona nanao ny saisie eo ny pakasary zany mbola asa tia anivon'le hoe efa fanatotosana farana fa le tena am'la maha audience forainazy mihitsiny ama tena fitsarana mitety vohatra azy mihitsiny araky ny lalàna zay tsy maintsy isin'ny mpitsara sy mipirakidrara tena fitsarana tsisy mpitsara hanao an'le izy inona koa zany de hafahafa ihany de ity manao didoan'le fanjakana hoe zerevony lisany eo na tsy andray anjara ary lisany ohatr'izay ny fomba fandikana azy na moka fanambarana ary nareo ka ampiatan'io sy ny sisa fa ity tsy maintsy mandeha de inona ny ampanaovina azy mivoaka le resaka hoe tambikarama manjary mahita vola hanakaramana olona 29,805 de mila fatatsika my budget de l'état ho avoaka am'izany fa etsy misy an'le mpiasa navita lalana tamin'ny fond routier tsy ahitam-bola le mpiasan'ny secrena tsy ahitana vola ary mipandanja camion mipandanja camion ery amin'ny station de pesage zay efa nanakatona ny asany tsy ahitam-bola ary vo nisy nanao fanambarana nge ny mpiasan'ny ambaratonga fampianarany taraiky ny karaman'izy ireo maro be ny mpiasan'ny croma mitokona etseroa ny vacation en fram ny vacation mpitsara fanadinana ny any fram maro be tsy ahitana solution na vola fa misy raha ambadika ao sasany efa hoe tsy azo tsony fa mionona zay indrindra nakarina ny karamanseo fokotany ka tsy hita zay anakanana koa ny reto hoe smm sy ny greffier reto dia avoaka lay sokajy handray anjara ao anatin'ilay jugement supplétif arina sy le kara-panondrom-pirenena fa omena tampikarama omena tampikarama zany hoe roizana vola ty ambadika hoe isy ny tampikarama raisina amin'ny conseil de ministre fa tsy misy mihitsy ny le communication marina fanaonao fanambarana
lay ministry ny fitsarana omaly mirasure an'le hoe asa fatao andavanandro tsy misy kajikajy politika mesy may lohan'ny olona satria efa fantatry ny rehetra ny fomba mampanao ratsy n'le fitondram-panjakana de tsisy fanomezantsiny zany de inona ny zavatra ataony forceny ihany eo anatin'le conseil des ministres ny angalana didim-panjakana hiresahana tambo-karama amina olona mpandray anjara anatin'le asa 29 805 na 5 sy 7 alina ay mahita vola ihany hanky vareo ia mbola tsy fantatra aloha inona le karama aloha riny satria arakarak'le sokajy nandraikitra io tia ny mpitsara tia ny mpirakitra raha tia ny officier de l'état civil tia ny secrétaire ny état civil ity ny lehibe ny district lehibe ny filiovana chef fokontany pakasary mpanao an'ilay saisie fa vola ny dikan'izany vola daholo ny dikan'izany ary misy volam-panjakana ho débloquenao ary misy raha mampiazakazaka an'reto olo reto ao ambadika ao izy ny teny manomboka 1er septembre alizy fa tsy nomeny le hoe atrambo rovina de tsika ny nanao extrapolation hoe raha ohatra ka hatramin'ny farany taona zany hoe 3 mois riny 90 jours de metsika gadohany 10 jours début janvier 2023 zany hoe 100 andro satria za rehefa mahazatra moa zany le hoe 100 andro de ozytsika hoe ahoana no ahitana olombelona 3 alina isan'andro mandritry ny 100 andro ka ame an'ilay 3 taprisa 30 000 fois 100 jours mame 3 millions de hatrany amin'ny toerana sarodalana hatrany amin'ny sarodalana volany e zany de nanjary nahita volandray ry manam-pahaizana zay tsy mpandoha volan'olona zay mpamaly volan'olona efa firy migadra firy ny sahirana firy ny efa maty marary am'ireo entreprise amina fond routier fa tsy aloha ny volan'olona ny any amin'ny secret ny efa firy volana ny tsinaindraikarama fa nanaovan'ny olona téléthon fa ato am'izay zany satria misy tombontso politika an'le fitondram-panjakana lizy sy manodidina azy de ahitana vola lizy de tsy henona akory hoe sao de mba manana fahamarinany any ary reto SMM reto fa ndao mba henotsika ndao mba hanangana komity tsika satria ny mpitsara zany sy naimporta ki zany ary mianatra ho mpitsara izany ao arinany 5 taona mandany fotoana be de rehefa aveo satria rehefa vita manko ny ataona ry amin'ny ambaratonga ambony ary ao anatin'ny 3 taona de misafidy ny droit public izy sy ny droit privé de eo le lalana no misampana de rehefa andeha am'izay de mandeha ato an'le fianarana ho mpitsara UNMG de misy ny magistrat anasiazy misy ny magistrat am'izay fomba ametrahana azy sy ireo samy maika maka n'ilay andraikitra eo anivony zany raha mpampitsarana zany samy mpampitsarana azafady indrindra satria misy zavatra be misy fitsarana momba vola ao misy fitsarana momba ny ady miana fanjakanao be da be ny zavatra atao ao greffe koatra zany ka tsy olon'olom-poana le mpitsara de farafaratsiny zany tsy manao dido ihany hoe avoakanay na tikanjo tikano ty didim-panjakany ty de rehefa aveo am'izay hitady artifisina lalàna any ambadika any inona ny tiana tongavana manao réquisition anky satria ty efa lalàna ity ny didim-panjakana tsy maintsy miverina ny asa de ho ampitahorina andray zay ange manahirana am'izao raharaha zao riny de zay zany tsy maintsy hitandre mandretra mafy de tsy vita amin'ny fanjakana ange nanangana komity na nandefa délégation mba hiresaka kely amin'ny SMM hinona marina le zavatra tokony vahatsika miaraka aloha fa efa mivoaka le didim-panjakana mbola mamoaka didim-panjakana faharoa ihany io zao de ho fantatro ny mpamatsy vola indray zao io indrindra ka io de ahoana indray ny fihetsika ry zareo amin'io mailo izy ko mailo ny olona zany na tiana na tsy tiana mise en jeu rehetrarehetra ao ambadika zany ny élection à venir ho avy eo de mbola eno ihany zany ry azon-damosina ho an'le mpitondra fanjakana satria mihevitra azo katraka be manko reto olo reto
c'est un très mauvais signal ianao demi d'une ny électorale. Mazava be mihitsy ny vakin'irina teo tamin'iny fanazava-kevitra ny sehatra iraisam-pirenena iny. Efa mauvais signal ny teto de zao ane. Mbola mampiseho an'le mauvais signal zao. De ikorotana le fifidianana ho avy eo. Na tiana na tsy tiana. Fa terenan-jamba ny seni efa betsaka mametraka doto momba ny seni. Ny ACC reto ndray koa andeha aty an'le fitsarana amin'ny teto vohatra mbola problème be. Ny chef fokontany forcena tenrena au lieu de tokony fidina. Voloko amin'ny volomboasary daholo ny akamaroan'izy menakavy no vice amsehetry ny asa. Asaina manao mission politique. Hafahafa be le raharaha. Dikan'izay reto reto de efa nomana haka-fanjakana ao anatina fanjakana. Ka eto aloha tsika zany de osika hoe ny fijoroano manam-pahaizana malagasy efa zava-dehibe. Mahita sy masamy teny hoe tsy mety tsy ara-drarina, misy tsy ara-dalàna ty. De indray zao miteny ny sinady hoe takina ny teny tantanana firenena amin'ny tena tokony ho izy, lalana tokony ho izy. De aza mba miasaina amin'izany ndray tsy mieritreritra hoe sao de mba tsy mety tokoa ary ty hitondrantsika amin'ny firenena ity fa efa miteny nge sinady e. Ao anatin'le sinady misy administrateur civil lamanjato miparitaka eran'ny Madagasikara. La manam-pahaizana daholo. Baikonao amin'ny fomba fijery politika anao reo ny chef district sy ny préfet. Da de variana misy mahita préfet sasany miarika valandresako ho an'ny mpanao gazety. Tsisy maintien de l'ordre raha tsisy adevitra hafa de manarika an'izany. Anton-javatra iny zany e. Tena manahirana. Hafahafa le raharaha. Complexe be le izy a. Crise multiple le izy a. Fa tsy prise fa crise. De mba tonga hava saina raha mbola misy mpanolo-tsaina ao an-dapa zany. De resao le ramse hanitsy ny diany raha mbola vohitsy sy manaika hitsy. Satria zay zavatra taon'le fanjakana midona amin'ny potorina. Dona! Milomano anaty ona-ona, tsy possible zany. Fangano ona-ona ny filomanosana. Mandeha ambony sabla mouvante. Inona moa? Fasika amitsingevana. Misy fomba fiteny an'izay fa anona kely a very kely a. Tany hoe mafimafy ety ambony ao ambany ao mahafaty, malemy. Miazakazaka ambony atody, zany daholy. Fa io tsy misy mahay mamindra ohatra ny akoho. Fa misolafaka ihany rehefa mandeha ambony sahafa. De zava-dehibe ho isika no asahiny rehetra miteny amin'izao fotoana izao ny amin'ny zavatra zay ataon'ny fitondram-panjakana. Mba efa mba mametraka hoe misy zavatra tsy milamy meto. Ka tsy mipanohatra foana no miteny. Na ny team na ny RMDM na ny vondron'ny panorama. Na ny FLN na ny Otrikafo. Na ny Teza. Na ny MFM. Ny SVM sy ny sisa. Fefa mba misy fasahina miteny zany. Le napetratsika hoe reo heverina fa ao anatin'ilay Grand Corps de l'État. Ka raha fanjakana tsy ahihitsy amin'izany. De fa tsy haitsika tsony anty moa zany. Atyko moa ndraindray ny sarotra ny ilazantsika azy hoe fanjakana marina ve neto. Mbola misy fanjakana ve eto. Sarotra be ny tenenana an'izany. Satria rehefa mijery tsika andeha lavitra amin'izay tsika. Ohatrin'ireny ny fomba fandraisana fanapahan-kevitra ao anatin'ny filan-kevitry minisitra. Mino isika fa misy mpitsara ao, misy administrateur civil ao, misy mpampianatra any amin'ny ambaratonga ambony ao de tokony mahafantatra tsara hoe ohatrany tsy mifanaraka amin'ny tena etika sy déontologie nge zao zavatra ataontsika izao na hoe tsy mifanaraka amin'izay zavatra heverintsika fa araka ny tokony izy fa andaontsika ametraka espace na dialogue mba ifampiresahana na plateforme ifampiresahana fa mihitatra ohatrany sy mamsikotra raharaha ty tsy mihintsika fa tsisy an'izany eo reny. Fa zao raisin'izy ireo fanapahan-kevitra ao anatin'ny conseil des ministres ngely maka fanapahan-kevitra. Ny chef de région soloina gouverneur ao anatin'ny filan-kevitry ministre mbola zao fanjakana zao ihany resantsika maka fanapahan-kevitra mampitombo ny asan'ny gouverneur.
Any anatina conseil de conseil des ministres zany Mampitombo. de misy mpanampahaizana malagasy manaiky an'izany nefa misy mbola commune tsisy be ny tanàna. tsisy be ny tanàna de lalam-panorenana izy zany mandeha fa afatra ny namantsika faly fa efa mandeha ny YouTube sy ny Facebook zany efa voava de gagitsika otry fa ty zany cette fois-ci efa mijoro lay syndicat zay mahita ny aminao hoe misy zavatra tokony tenenana eto ka tsy afalo ny fanjakana reny a satria nitadiavy ny fanjakana sy mipiaradia aminy de hoe zay fanapahakevitra raisiny ao na manaraka ny lalàna na tsy manaraka ny lalàna merci président merci mpikambanao gouvernemanta fa le mpikambanao gouvernemanta rehefa diniantsika manoloana n'izao fantsahan-dalàna rehetra ao manoloana n'izao cafouillage politique manoloana n'izao karazana dysfonctionnement manoloana n'izao principe na gouvernance tsy mandeha am'izay lohan'ny zao de tsy mijery etsony rina am'le hoe carrière politique fa mijery retraite politique zay le izy raha ohatra reto olo reto zany satria ny anazy ho retraite anticipé zany ny eritreretony reto olo reto amin'ny alalan'le hoe ho exilé zay ve sa makay zay reto rehefa avy eo fa raha mijery reto carrière politique mazava tsara mihitsiny de mahafantatra fa misy fiarahamonina ara-politika respectena ao anatin'izany ka na afaka ao anatin'le toerana eo anivon'ny gouvernemanta aza de mbola tsara fandraisana eny anivon'ny fiarahamonina ary afaka mifampiresaka eo anivon'ny fiarahamonina zay le carrière politique ka afaka mbola manao zavatra hafa tsy lasa mitsoka ny ivelany mipetraka eto Madagasikara fa le retraite politique any reto everiny fa hoe tapitra ny plafond ny fomba fitantanana ny raha raha-mpanjakana ahafahana mandray andraikitra mpiambana anatin'ny gouvernemanta rehefa atsorinatotsika tsy manana chance satsony ka zao na hoany io na tsy eo any reveo amin'io foana aloha de mifanaraka am'izay le fanjakana SMPL samy mameno ny posiny de lasa fanaraka am'izay le tenen'ny riny isan'andro san'andro vary be menaka ambany labasy medira zay mbola tsy ninana zay zao fanjakany zao tsy mijeretsony ny carrière politique ka maty mamela mamy ohatra ny Gisèle Rabesala ohatra ny Dada Monja ohatra ny Manandafy Rakotony Irina piaso anamreo ray aman-dreny reo ohatra ny Germain Rakotony Raina Laingsa zanabahiny Marojama zanabahiny Marojama président Zafy Albert tranquille en conscience tranquille fa mijery retraite politique reto olo reto ary rehefa dinianao koa hoe izy am reto olo reto moa mba tena azo anakinana andraikitra tsisy Rla Gaston zay isany taona misy olona nametraka zavatra tsara ho an'ny firenena teto ka na inona zava-misy nametraka ho zava-dehibe ny adevitra sy ny hoe tsy mandeha amin'ny lalan'ny botolo fa nampianarina antsika dia hanaja ny endriky ny lalàna io andeha amin'io lalàna io Pasteur Ndriamanjato zany milamina tsara ny olona rehefa afaka ao am'seza milamina tsara tsisy problème mandeha tongotra metseny ery Analakely mandeha makany EPF afaka manao an'le fitsidiana isan-kerinandro mijery ny Sud de Lily any am'Zezera mandeha tsara afaka makany Folo Pointe afaka makany Fort Dauphin afaka makany Morondava afaka makany ino ty toerana Anjajavy Elisabeth Deur mandeha metseny eny anany eny tamin'ny fahavelona mividy mofery amin'ny karazana alina botika na fivarotana mofo rehetrarehetra na poinçon na sala am'izany fa rehefa aveonao rehefa afaka eo de ozy ny olona tondron'ny olona molotra reny le nampime reny le naka décision ohatran'izao reny le neritreritra azy tsotratry ny alika reny le ohatran'izao le tamin'ny androny reny le nisy aferam-bolamena ohatran'izao de tamin'ny androny reny le nisy an'le hoe saika nisy nanany ohatran'izao de zay nyteny rehetra de nataon'ny olona ohatran'izao de io izy eo miafinafina mivoaka ao ambadiky le vitre fumé foana raha mbola isan'izany satria le vola koa nge misy fetre
de menamenatra mandeha ny olona afaka mandeha miteti-bara miditra karaoke afaka mirahira tsara ianao miafokafona menatra satria misy dety moral am'le fanapahan-kevitra nyraisina tamin'ny fotoanandro misy vahoaka manara-maso io nge misy limitiny le fanjakana ahoana nefa Ransily Auguste Pinochet ho resahako eo satria androany andro raisam-pirenena ho an'ny demokrasia riny 15 septambra ho resahako eo hoe aiza ny toeran'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao fa tena mampalahelo le zava-misy mampalahelo le zava-misy detrany tsy mahitsy tsika hoe nampianajanaka ve ty fireneny ty nisy olona nitolona ve teto ary misy arena sa tsisy arena ty fireneny ty no izao sisa nefa ran'le malagasy le Madagasikara satria sendran'izay mpitondra saky teny zavatra hafa fa loso aneko tsara le izy sendran'izay mpitondra tena tsy mivaky loha an'lehibe lelokely sy mavranjo sy le rovidamba kely sendran'izay mpitondra manao fafikatrana ary manao tantely hava-drakotra ny volam-panjakana Kisalaho maketsa izy mangalatra indray ny avava zay ny mpitondra amin'izao fotoana izao nisy boky ny soratan'ny ray aman-dreny mpanao politika ohatran'izay Roublard au pouvoir misy amin'izao fotoana izao misy amin'izao fotoana izao kanjarany rehetra ny tonga saina amin'izay fa itsika mipase message itsika miresaka ny zavatra tokony resahana rina fa androany moa andro raisam-pirenena ho an'ny demokrasia de mbo gaga ihany tsika fa mba misy demokrasia azo resahana ve zao de resaka amin'izay tsika rehefa aveo rena fa anomana azy io dia meko anao indray aloha fandaminana azy ya anomana zay resaka demokrasia zay namana fanira zafy manatany satria andro raisam-pirenena ho an'ny demokrasia zany ny 15 septambra dia isika moa raha miteny hoe firenena manaja ny demokrasia zay marina ve ny tena izy raha jerenao zany ny zavatra rehetra eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao de tonga de tsorina hoe fitenenana fotsiny le hoe firenena demokraty manaja ny demokrasia fa ny tena réalité ny tena zava-misy tsy zay no zavatra misy eto ary manamafy zany ene ny filaharana izay misy any Madagasikara amin'ny resaka fanajana ny zon'olombelona fanajana ny zon'ny ankizy fanajana ny zon'ny vehivavy ny fisarahan'ny fahefana mazava tsara ny tsy fitsapahana amin'ny fahefan'ny hafa ny resaka état de droit ny resaka ady mikolikoly ny resaka tsy fisinan-kitranotrano zany rehetrarehetra izany no mitambatra dia zay de le olona le firenena tenena hoe firenena manaja ny demokrasia fa ianao tsy manaja lalàna ny lalàna voalohany tsy ajainao tsy manaja lalàna tsy manaja nyzao rehetrarehetra zao resaka kitranotrano tsy mety manao zavatra mihitsy raha tsy hoe 5% ena amin'io za tsy anao zany hoe resaka fitiavan-tanindrazana zany aloha de eka aizany demokrasia am'zany aizany demokrasia am'zany ary io ane io 15 septambra io tsy nataotao foana hoe andro raisam-pirenena ho an'ny demokrasia fa mitotona tsara mihitsy amin'ny fivorinana hitambarambe ny firenena mikambana any New York fa nga ny olona manaonao fahantany ianao zany raha mandray anjara amin'izany fivorina any amin'ny fivorina hitambarambe assemblée générale ny Nations Unies zany ka miakatra eo amin'io pupitre eo amin'ilay tribune ny firenena mikambana io rehefa miakatra eo anao dia manoloananao izao tontolo zao any aminao daholo zany ny mason'ny rehetra any ny tena atao hoe foibe ny demokrasia fa zao ny eto aminao zany zao hoe anao jugement supplétif sisa zay tsiditra am'zany ozy izy ny SMM zay ko ozy izy ny greffe mitabataba ny sinady hoe ahoana ny namanay no tonga de ongotana am'zao ongotana manta am'zao sa ve efa fomba fanao ty fanongotana manty ty ohatra nanongotana manta ny président Marc Ravalomanana tamin'ny 2009 de zany ve ny mbola fomba fiasa ihany ka normal ny sinadiko
kory miaraka aminy le chef district tany Kongo, ary izy tsy hoe chef district tany Kongo fa hoe misy olo-kafa ihany koa zany ao anatin'le izy, misy olo-kafa ihany koa, dia hoe aizany demokrasia zany manoloana zany toe-javatra rehetrarehetra izany. Fanontaniana goavana be le izy. Ny any ivelany tsy mahatoky anao, ny any ivelany tsy mahatoky anao, raha vao resa-bola de efa mivingivina ny olona. Efa be zay efa be zay. Raha ohatra ny hoe zay vola natao fanampiana ho an'ny Madagasikara zay, na ny raminy io na ny hoe don io na iny io rehefa hoe resaka vola avy any ivelany efa tsy hitantsony hoe firy zay. Raha ny valeur an'ireny harem-pirenena eto Madagasikara reny efa tsy fantatra intsony hoe firy milliard dollara ny valeur an'ireny. Firy. Nefa ianao zany amin'izao mbola manitra foana miady amin'ny fahantrana foana. Fa ka zany le firenena malagasy de firenena natao ahantro. Tsy mitombony zany, tsy marina zany, fa ny filarantsika dia any amin'ny rambony. Oviana zao le filarana momban'ny resaka hoe momban'ny fiainan'ny olombelona iny navoaka ny PNUD, any amin'ny rambony any le malagasy, ary io zany avoaka foana. De tindra zany zao amin'ny resaka hoe demokrasia, de sanatria ve hietsara vela sitsika manoloana n'izao tontolo zao amin'ny zavatra misy eto amintsika. Toetra malagasy ihany koa moa toetra tsika, isika malagasy, raha miteny hoe isika de ny tena zay miteny koa ao anatiny hoe isika malagasy. Raha vao miteny hoe malagasy tenen'ny olona de hoe fietsaram-belatsia io no tena mahazo vahana io, mampiavaka atsika io, resaka fitiavan-teny io mampiavaka atsika io. Kanefa raha hoe raharaham-pirenena tsy tokony ho zay mihitsy, tsy tokony hisy mihitsy zany hoe fiatsaram-belatsia zany. Nireo aty tanindrazana rane tamin'ny niady tamin'ny mpanjana tany de tena hoe ny raharaham-pirenena, ny fitiavana ny tanindrazana dia tsy hijerena tavan'olona mihitsy, tsy hijerena fianakaviana, tsy hijerena ankonana ny aina raha manaraka. De ho sanatriva zany verivery fotsiny ny rahan'ny rabezavana, ny rahan'ny rabozaka, de ho verivery fotsiny ve zany ady nataon'ny ray aman-dreny taloha zany mba hoe anafahana Madagasikara teo ambany vahoan'ny mpanjana tany frantsay. Ho verivery fotsiny ve reny. Fa ny amin'izao fotoana zao zany eo ambany vahoan'inona no edivana eto amin'ity fireneny ity, voazigan'inona Madagasikara amin'izao fotoana zao, voazigan'inona. Mbola tolona be zany zao de ozany sasany hoe fa toloninona ary ty teneninareo lavy ty fa mitoloninona. Ka inona ty fahantrana? Ny malagasy ny ampahantraina. Tsy mitovy ny hoe manitra fotsiny amin'izao sy ny hoe ampahantraina. Tsy mitovy ny hoe manitra noho ny tena hoe tsy fidiny. De potiky ny horohorontany, ohatra hoe misy tafika manafika avy any velany, de lasa potika le firenena, lasa manitra. Tsy mitovy mihitsy ny amin'ny hoe ampahantraina isika, satria ny arenantsika kofin'ny olona fotsiny. Tsisy amelan'ny olona hatramin'ny ampango ara kofiny, tsisy tsony. Satria ato ananonato misy an'le hoe vary be menaka ambanivohitra, midira zay mbola tsy nihinana. Sasany efa voky efa mandrezatra, mbola ao ihany. Satria manino? Fitiavan-tena no manjaka. Tsy ao mihitsy ilay fitiavan-tanindrazana. Raha niady zany ireo olona tany aloha, ireo ray aman-dreny tany aloha, niady tamin'ny frantsay mpanjana tany, nahafohy ny ainy mihitsy Rainandriamampandry, Rabozake, Rabezavany, be, ry Tatamonjy, taony niady tamina fomba hafa tamin'ny alalan'ny lahatsoratra sy ny sisa raha verenantsika kely zay. Ho avy indray mantsy le Îles Éparses hoe tsy atao septambra indray hono le fivoriana fa atao volana oktobra indray any Frantsa any le commission mixte. Ny olona nga mieritreritra an'izany hoe commission mixte zany sy ninona ny fantatry ny malagasy de hoe anay io avereno. Zay fotsiny. Tsy mila resabe. Ve mbola iodina tsy iodina ary ahoana. Dia
tsy mety le fandehan'le raharaha eto amintsika satria lasa ohatrany verivery fotsiny zany lay ezaka nataony ray aman-dreny tany aloha kny am'izao fotoana zao ary milaza ny amin'ny ny tany aloha tany tsy nahavita ininona fa zay no nahavita, zay no mitokana, zay no nahavita, zay no nanao an'izao, zay no nanao an'izao. Fa nga ny olona tsy mahafantatra be deaibe ny arsive eo raha avoakana eto daholo ny zava-bitan'ny Didier Ratsirika, ny zava-bitan'ny Philibert Tsiranana, ny zava-bitan'ny professeur Zafy Albert président daholo zany teneniko zany, ny zava-bitan'ny président Marc Ravalomanina efa tsy voaisa tsony, ny zava-bitan'ny président Hery Rajaonary Mampianina Bobaka be de ho gaga eto angamba de tenen zany sa hoe ahoana sa tenenina fotsiny izy ity de resaka hoe fandokafatena, resaka hoe zao de ny tena manahirana mantsy namana faniry de zao eto amin'ny fireneny ity efa misy zavatra zao fa hoe tsy mety na hoe mizahatra mampiaya ahenona fitarainana eto seroa ahenona fanehoan-kevitra de mbola isisifana ihany, mbola hoe atao ihany, zay le manahirana zay. Ary zay no mila hoe tena mampieritreritra atsika zay hoa eto amin'ny miaramonja tsy manery mihitsy hoe ny hevitra teneny eto ny tsy maintsy ho izy tsy zay fa anjaranao zany maha-olom-pirenenanao no mamakafaka sy manapa-kevitra, zay le tena zava-dehibe zay namana faniry. Efa andalana tsy lavitra atsika ny solombamoaka Mamirabenirina iaraka amintsika amty alakamisy ity fa zao tsara raha ohatra hoe miara miresaka amin'ny député Mamirabenirina rehefa avy eo amin'le démocratie de novaintsika kely indray aloha zany le sujet manaraka rihina satria lay nambaranao teo koa amin'ilay zava-misy maneran-tany amin'ty resaka Rosia ity zany tena raharaha be. Ny vaovao manko zany tsara ihany ny amatsitsika azy fa manomboka mahazo aina ny Ukrainianina amin'izao fotoana zao ary manomboka resitosika ny Rosianina mandositra ary any Rosia de misy fikononkononana maro samihafa ampianjerany Vladimir Poutine zay mihitsy. Donc iovany géopolitique eto ambonin'ny tany afaka kelikely eo fa manaraka tsara tsika de ity fanadiadina nataon'ny mpanao gazety vahiny ity nitondrantsika ny adhevitra de inona le izy namoaka fanadiadina ny sapan-draharaha na marimarina kokoa ny sapapitsikilovan'ny Amerikanina momba ny Rosia sy ny famatsimbolan'ny Rosia amin'ireo firenena zay vatsimvola indrindrandrindra ara-pifidianana ahafahana mametraka ny ratsany tanany sy ny ratsa-tongony amina firenena zay indrindraindrindra mahantra sy ahafahany manao manipulation politique mamatotra koa fatorany eo anao rehefa tratrany amin'io ka ny hita aloha zany fa mbola mandeha le fanadiadiny ny sapapitsikilovan'ny Amerikanina de hoe eo amin'ny 300 millions de dollars zany vola zany na 291 millions d'euros eo de voatonony Madagasikara anatin'izay tonom-bola zay dia ao anatin'izany adhevitra zany lay nosy kely hitan'izao tontolo zao de Madagasikara de miaraka amina nosy zay sy firenena zay sokajiana ho sahirana sy mantra kanefa manana harena eto ambonin'ny tany de alefatsika mandritra minitra vitsy ity fanazavana ity fanadiadina nataon'ny mpanao gazety vahiny ary navoaka ny sampapitsikilovan'ny Amerikanina mahakasika ny position ny Rosia manerina izao tontolo zao de miverina anatin'ny adhevitra zay mandra-pioma ny solombamoaka Mamirabenirina zay voafidy tetsy Ambohidratsimo secrétaire général ny antoko Madagasikara ndahoara technicien. Dossier brûlant dans ces pages fournies par les services secrets américains, les preuves d'une ingérence politique russe. Depuis 2014, elle aurait fourni 300 millions de dollars, soit environ 295 millions d'euros, à des partis politiques et des candidats dans plus d'une vingtaine de pays. Nous considérons qu'il s'agit là d'estimations minimales et que la Russie a probablement transféré secrètement davantage de fonds qui n'ont pas été repérés.
Nous pensons que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Si aucun pays n'a explicitement été nommé, une source proche du dossier indique que la Russie aurait dépensé environ 500 000 $, soit près de 493 000 € pour soutenir un candidat du Parti démocrate d'Albanie de centre-droite lors d'élections en 2017. Mais également des partis ou candidats au Monténégro, en Bosnie et à Madagascar. En Europe, ce sont des contrats fictifs et des sociétés écrans qui auraient été utilisés. Amérique centrale, Asie, Moyen-Orient et Afrique du Nord, aucun continent n'est épargné. Ici, il y aurait eu des acheminements de fonds de compagnies publiques russes. Aucune révélation sur les États-Unis, mais fin juillet, le procureur du district de Floride avait tiré la sonnette d'alarme. Des sanctions avaient été émises contre 2 personnalités russes accusées d'avoir financé de la propagande pro-russe et soutenu un candidat à un poste de gouverneur. Le Kremlin ne s'est pas prononcé sur le sujet, mais n'a pas manqué de rappeler que Washington ne montrait pas vraiment patte blanche. En cause, leur soutien à des coups d'État en Iran et au Chili. I 24 News no namoaka an'iny de anjarantsika mahafantatra tsara voasokajy tao anatin'izany Madagasikara miaraka amin'ny Albanie, Bosnie, Monténégro. Fa misy firenena maromaro izy fa maninona ny singany Madagasikara de tany Albanie ny candidat de droite dia nomen'ny Russie 500 000 $. Mivatsiny tamin'ny fifidianana. Madagasikara natao mavomavo ary anisan'ireo sokajiana fanandray vola tamin'ny Russie ihany koa dia ho tapahany faly vetivety ty sombony ty fa tsy izy rehetrarehetra ny alevantsika satria Gaël Bourgia de efa nanao fanadiadiana melohan'izany ny famatsim-bola rosiana nandritra ny fifidianana teto Madagasikara. Tsy te hanonona candidat fa maromaro ny tafajabaka atao anatin'izany. Mbola satra indray ozy faly asivy sombony fotsiny de tapao. Fa lava mako izy 27 minutes. Fa tao anatin'izany zay misy amin'izao fotoana izao mpitondra fiangonana misy lasa maso ivoa Madagasikara ny ivelany ihany fa candidat tamin'ny fotoan'andro. Mpanao politika maromaro ny rotsaka ho fidiana. Tratra tao anatin'izany raha famatsim-bola ny Rosiana izany. De ino ny vakiny rina teo? Ny Wagner sy ny sisa zay mitsabaka sy miditra te Madagasikara de sahirana amin'izay le fanjakana. Satria mamofopofona zany adevitra zany oligarka sy ny Wagner mandady aty Madagasikara. Satria efa mifato-patorany kely madinidinika le mpanao politika sy le candidat. De vao maika farany teo no fatorany mihitsy niaraka tamin'ny fifanarahana ratafika ny Rosiana de sahirana naka décision momba ny hoe iandany amin'ny Ukraine sa iandany amin'ny Russie. De Russie mandositra amin'izao fotoana izao. Ho resy afaka kelikely Russie. De vao maika ho sahirana amin'izay le fanjakana malagasy satria tsy sanana meloka ny Russie. Zay tokony nyomba taty amin'ny Ukraine taty. De rehefa ho resy tanteraka Russie zany de ho sahirana amin'ny position amin'izay le fanjakana malagasy satria milaza azo mahay politika loatra tsy momba ny atso tsy momba ny aroa kanefa voafatotry ny fifanarahana natao tamin'ny Rosiana. Zay ninge le zava-misy eto e. Tsy fa géopolitique ty adevitra ty. Ny Amerikanina manana ny lalaoany, ny Européanina manana ny lalaoany, Frantsay, ny Japonais manana ny lalaoany, ny Chine manana ny lalaoany. Ambadika zao adevitra resahantsika zao. Tena sahirana amin'izay le fanjakana malagasy. Eo ampovoany izy zao amin'izao fotoana izao. Eo anelanela amin'ny marto sy lay vata fiandry hikapohana marto de eo ampovoany eo misy azy. Ny sabaka loatra ka. Ny eritreritra tena manana kôkô loatra eo anatrehan'le géopolitique. Lambolambon'ny Rosiana koa tamin'le hoe
averena aloha ny ilzepary samy Madagasikara de nahena n'iny miaraka amintsika ny Rosiana nefa laloviny langazy teo diplomatika teo fotsiny le izy ahafahany misitona satria fatana io ny matiera première rehetrarehetra tadiavin'izao tontolo zao eto Madagasikara no ahitana azy ary eforitra ny pétrole any amin'ny firenena arabo de iazakazaka ty Madagasikara amin'izay ny rehetra de io mivoaka bahoana io ny volamena. Inona ny problema tam'le resaka kroma io? Anjarantsika mandinika an'izany. Nisy fifamatorana hafahafa teo. De kenda amin'izay zany zao le fanjakana. Efa manao taridositro ny Rosiana, sahirana izy io. Na i Vladimir ara efa ao anatiny mandeha le fanenjehana Vladimir Poutine. Donc limité amin'izay force anana Vladimir Poutine. Fa le toerana misy amin'ny Madagasikara amin'izay no sahirantsika satria mivoaka tsikelikely. Aiza ve ny sampam-pitsiklovana Amerikana no mahita an'ireny? Madagasikara niaraka amin'ny Bosnie, niaraka amin'ny Montenegro, niaraka amin'ny Albanie, nandray vola tamin'ny Rosiana, voasokajy tao anatiny lay 295 millions d'euros na 300 millions de dollars. Raha raha-pividianana zany rehetrarehetra zany. Raha raha-pamatsim-bola hafahafa tsy milamy zany rehetrarehetra zany. Asa nahitany samy fininy zany na tsy hitany samy fininy. Fa zao mamaky an'le fanjakana malagasy, le vola kelinao malagasy miodina amina lalana mobile monnaie, zay ny atao problema anaty conseil des ministres. Izy aty ambadika aty milalao karazana vola amina akoro, amina karazana projet maro samihafa, apetratsika amin'ny fanontaniana momba ny tanamasoandro io. Inona ny intérêt any Abu Dhabi na Dubai ao ambadika le hoe hamatsy an'io? Inona ny intérêt ny Egypta hamatsy vola amin'ny autoroute? Ary iza mahazo intérêt amin'ny andapa-antsoy le resahany filoham-pirenena io. Be alana n'antsoy eny efa vita fanatsarana ny natao. Fa be alana n'andapa io vao amboarina ho vakiny io. Efa nambara mota teto ny amina hoe efa nisy fanadihadina natao ny fanana ny toerana io kroma tsy tanono ambony volamena. Efa azo ny sinoa lay tatia Ambilobe Voemara lay tsisy nikitika hatramin'izay de nikitihana hatramin'ny daraina. Sa tsy miresaka tsony betsika hoe misy pista sa tsisy pista, adevitra afo zany. Raha mbolamena no tiako tenenina ambadika zany rehetrarehetra zany. Fa mamperitreritra daholo le zava-misy eto amintsika. Reto karana mivezivezy miala tsinitsika amin'ny fahamoam-bolamena eto Madagasikara reto, ka tsy volamena anaty valizy tsotra fotsiny fa efa tonga hatrany anaty fitombenana ny nanafenana azy. Ary ny trano mijoalajoala ao Eropa, ao a Dubai de saika vita sy niodina ary nahazom-bola amin'ny volamena malagasy raha ny fantatra amin'ny fanadihadiana maro samihafa ty ambadika zany. Eto lefa le malagasy mihinany tady kiraro, mihinany tsy fihinanozy izy ilay filoham-pirenena. Le areny eto mandeha mivoaka antsokosoko. De misy marché samihafa de mahazo tombony ambadika zay. De vivim-bola kely amina fitrandrahana arenan-dranomasina ifanaraha ministry ny Jony sy ny toe-karena manga. Afaka mandrotry ny firitaona ny kely maso mampiasa karazana sambo tsy latsako ny folo. De tsy fantatra tsony hoe inona avy voafetra amin'ny temps lamatra ihany ve jonona sa mety misy zavatra hafa voajono ao anatin'io. Inona daholo io fahampitehana baleine, fahafatesana baleine hitany amin'ny faridranomasina Mahajanga, Sainte Marie sy ny sisa io. Mamperitreritra zany. Zay tsisy teto Madagasikara zany hoe misy baleine maty isak'izay mihetsika zao. Iza manenjika an'ireny, iza mamitana an'ireny, atony zavatrinona mety atongavan'izany, apetratsika zany fanontaniana zany a. Na mbola tsy miresaka an'izy maty ary tsika de miresaka fotsiny amin'le hoe misy arenan-dranomasina mivezivezy zany, ny fari-dranomasina rehetra atsimo makany avaratra, atsinanana makany andrefana. De mila karoantsika daholo ny intérêt politika sy ny intérêt économique ao ambadika io fifanarahana, engagement ataon'ny État malagasy any ambadika rehetrarehetra io. Maretsika ny Ambatolampy any, Bisketrika any, maretsika ny Vakinankaratra any, maretsika ny aty Avatovavy Fitovinany, resaka fitrandram-bolamena, maretsika ny aty Amparafaravola.
resaka émeraude resaka rubis zany ny zava-misy eto Madagasikara am'izao fotoana zao. Tena hafahafa le izy, marikoriko le izy, fa na izany na tsy zany afaka toizantsika amin'ny fotoana mahamety azy zany endrika fanadihadiny zany. Fa iny aloha bomba be indray zany iny, hatramin'ny RFI, ny BBC, ny rehetrarehetra de namoaka fa tafiditra Madagasikara amin'ny tsikombakombany Rosia, tafiditra Madagasikara mandray vola amin'ny Rosianina ty ambadika amina famatsim-bola zay everina zany fa tsy clean eo anatrehany raha-pifidianana na mety ho raharaha manokana. De nanahirana amin'ny position amin'ny Madagasikara zany tamin'ny fanafihan'ny Rosia any Ukraine. Itsika nefa mangataka ny volony Europeana, isika nefa mila ny tosika États-Unis eo anatrehanay fanampiany iraisam-pirenena. Ka lasa zava-dehibe amintsika arako, fekary mo mahazo 31 millions de dollars tsika efa mipitaka, 31 millions de dollars troisième tranche 159 millions de dollars zay fitambarana, fa mipitaka tsika mahazo 31, mahazo 14 millions d'euros avy amin'ny baditsika amin'ny resaka fampiroboroboana ny industrie, efa mipitaka 14 millions. Ny any firenena hafa centaine de millions de dollars ny azo euro no miteny. Ny firenena vavety laniny eo anatina industrie, laniny eo anatina fanampiana maolona, efa miliara latsaka kely nomena, ianao vivombola 14 millions de dollars, 31 millions de dollars, 14 millions d'euros. Ary amin'io mbola conditionneny, ndresaka carburant, ndresaka redressement jirama, ndresaka fitatanana ny Airmad, ndresaka fanadiovana ny volamenanao. Lasa sous programme le FMI, le Madagasikara ao anatin' le fonds élargi de crédit. Zany ny zava-misy eto e. Ka raha tsy miresaka an'izany tsika de mamela malalaka an'reto mpandroba fahefany reto sy tsy mahay mitantany reto, hanao zay tiany atao sy hanao zay daniny kibony. De aloha resahantsika lizy. Vonona ve faly? Minitra kely fotsiny ny angatahantsika hoe ny fanadihadina zay navoaka ny 24 news teo sy ny sampam-pitsikilovana Amerikanina nahita ny famatsim-bola miafina Madagasikara nandritra ny fifidianana rehetra dia manaporofo ihany ny fanadihadina nataon'ny Gaël Bourgia efa mbolana vitsivitsy izay mahakasika ny implication russe teto Madagasikara tamin'ny 2018. Ndao arafaly. Madagascar, considéré comme un joyau de l'océan Indien, un pays à fort potentiel. Je m'appelle Gaël Borgia, journaliste dans un pays qui tente de se reconstruire 60 ans après un lourd passé colonial avec la France. La grande île sort tout juste d'une élection présidentielle. Et comme pour d'autres élections récentes dans le monde, des rumeurs d'ingérence et des soupçons de financements étrangers à grande échelle reviennent sans cesse. Il y avait 36 candidats. Je dirais que 8 et 9 d'entre eux ont reçu des financements venant de l'étranger. Il n'y avait pas beaucoup de transparence concernant l'origine de tels financements. Les rumeurs ont commencé lorsqu'un groupe de Russes s'est installé à Madagascar l'an dernier, 8 mois avant la campagne présidentielle. Ils ont choisi pour la plupart un hôtel discret et reculé de la capitale Antananarivo, la résidence en Keerana. Certains sont arrivés avec un visa touriste, d'autres sont venus en tant qu'observateurs électoraux. Andrei Sochnikov est journaliste à Saint-Pétersbourg. C'est de là que viennent la plupart de ces nouveaux venus. Il est possible que ces gens soient des touristes, mais ce seraient des vacances d'un genre particulier qui ont lieu pendant les élections. Et il y a des chances que ce soit bien plus que de simples vacances, parce que les Russes sont engagés en Afrique dans un processus très intéressant. La plupart, des stratèges politiques qui sont rapidement devenus très proches de certains notables locaux. Parmi eux, le pasteur Mayol, un prédicateur et fondateur de l'église Apocalypse,
qui rassemble environ 1,5 million de fidèles. Les touristes russes, ici invités à visiter le chantier de la future église du pasteur Mayol. Как фараоны в Египте строили. En Égypte. Oui, oui. Voilà, parce que... Les pyramides. Qui sont ces hommes en costume et tenue de touristes? Qui représentent-ils? Le pasteur n'en a pas la moindre idée. Pour le moment, je ne savais pas qui les envoyait, mais ce que je sais, c'est qu'il vient ici, ce sont des Russes, donc si c'est l'État russien ou bien le gouvernement russien ou bien des sociétés ou bien de... Je ne savais pas. Hein. Mais ce que je sais, c'est qu'il vient ici pour me soutenir, donc moi je ne veux plus chercher de midi à 14h. Ces trois Russes s'appellent Andrei, Roman et Vladimir. Officiellement, ils ont un visa de touriste. Mais en Russie, Andrei Kramar a d'importantes connexions politiques. Roman Pozniakov est un homme d'affaires. Vladimir Boyarichev était dans le commerce de diamants. Et ils ne sont pas venus les mains vides. C'est paiement en cash comme ça. Donc ils sont venus dans votre bureau avec une valise avec des millions d'ariars. Oui, comme ça. Mais ce sont eux aussi qui ont payé la caution de l'élection présidentielle. Là. Donc en tout, c'est quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros. Oui, oui. Donc environ 12 000 euros de caution, les 5 000 euros environ dans la sacoche. Oui. Et ils ont payé aussi le pack à la télé. À la télé. Ah, oui, oui. Mais ils veulent quelque chose en retour. Non, ce qu'il m'a proposé, c'est que on va faire un document pour une signature. Vous êtes 8 ou 9 candidats que nous, les Russes, nous a soutenus. Donc, si l'un de vous arrive en premier, vous tous, vous allez soutenir cet candidat. Et moi, je pense que ce sera moi qui va en premier. En premier, donc j'ai signé les contrats, alors. Avec 36 candidats, l'élection présidentielle était très attendue. La loi électorale, controversée, ne prévoit aucun plafonnement pour les fonds de campagne. Une porte ouverte aux manipulations politiques. Nous avons enquêté sur plusieurs Russes accusés d'ingérence dans l'élection présidentielle malgache. Nous savons que certains d'entre eux ont proposé de l'argent à au moins 6 candidats. Une opération méthodique, coordonnée, menée par plusieurs équipes de Russes, ici même, pendant près d'1 an. Parmi les candidats ciblés, Omer Berzik, ancien Premier ministre, candidat à la présidentielle pour la première fois. Ces visiteurs russes aimeraient qu'il envisage d'autres partenaires que les traditionnels bailleurs occidentaux. Je pense qu'ils ont approché plusieurs candidats, dont moi-même. Ils m'ont demandé si j'étais prêt à ouvrir la diplomatie malgache vers d'autres horizons. Moi, j'ai dit bien évidemment. Et ils ont dit, on va vous aider. Et votre budget arrêté avec les Russes s'élevait à combien à peu près? Un peu moins de 2 millions de dollars. Et donc ça, les Russes avaient promis? Ah oui, ils ont même dit que c'était insuffisant, qu'il fallait aller un peu plus. Madagascar est un des pays les plus pauvres du continent africain. Mais le coût d'une campagne peut être faramineux. Unzara Samman était une des responsables de la campagne de l'ancien Premier ministre Omer Berzik. Nous étions à la recherche de donateurs pour la campagne et un ancien collègue nous a présenté aux Russes. Mais qui était-il? Voici la liste d'une organisation d'observateurs électoraux composée à majorité de Russes. Des observateurs neutres censés garantir une élection libre et transparente. Parmi eux, l'homme qui a rencontré Unza. Oui, je le connais. Comment il s'appelle? Maxime. Vous avez beaucoup travaillé avec lui? Oui, Maxime Chougaley, un ancien responsable des relations publiques
et un mercenaire pour le compte de candidats dans plusieurs élections en Russie. Hunz a rencontré Maxime pour la première fois en juillet dernier, 4 mois avant l'élection. Il a dit qu'il nous fournirait une aide technique. C'était comme si c'était eux qui décidaient ce que nous devions faire et on devait exécuter. J'avais l'impression que nous étions plus des prestataires plutôt que l'équipe de campagne du candidat. Tapahantsika moa le fanadihadiana fa lava be iny ny fotoana koa mandeha de toizantsika rehefa misy ny fotoana zay ahafana manohy azy fa mbola betsaka ny zavatra ambara ny solombavam-bahoaka zay efa vonina ihany koa eto akaiky eto ny secrétaire général ny antoko-tiako Madagasikara Mamy Rabenina zay solombavam-bahoaka namboatra atrimo kestora fahatelo ianivo ny anteny mera-pirenena miaraba le matoa solombavam-bahoaka. Miaraba fanira, miaraba tsika rehetra, miaraba ny Rina, miaraba ny miaramiasa rehetra amin'ny MBS radio, télévision sy ny radio Mata. Fanira indrindra miaraba ny vahoaka rehetra mamaky manaraka an'izao fandarana izao. Député Mamy Rabenina rehefa fa 5 ny volana septambra moa zany araka ny fandraiketana antsoratra navoaka ny firenena mikambana dia andro iraisam-pirenena ho an'ny demokrasia ny 5 ny volana septambra ary samy manao an'izany endriky ny fanajana ny demokrasia sy ny fankalazana zany demokrasia izany avokoa ny rehetra zany. Ho an'ny eto Madagasikara dia manana an'le ACD2D tsika zany na le hoe au conseil na filakevitra ambony ho amin'ny fiarovana ny demokrasia sy ny tantandalana. Ny filohany moa zany dia Andriamatoa Pierre Lenoble Navony. Efa matetika manao fanehoan-kevitra izany ACD2D zany amin'ny mihemotra ny demokrasia eto Madagasikara ary matetika ihany koa manao fanehoan-kevitra ny amin'ny hoe zava-dehibe ny fampanjakana ny demokrasia tena izy ary ny firesahany matetika ihany koa ny amin'ny hoe mila fifampidiniana ny eritrehana ny fifidianana ho avy fa misy zavatra manana ny sarotra sy mandindona hany Madagasikara amin'izay mety hiseho ny amin'ny zavatra tsy milamy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ka ataontsika fampidirana zay fa ny sampandraraha manokana zay mamoaka zany ny noty na indisy ny fomba fiantso azy dia mametraka ihany koa ny toerana maneran-tany mahakasika indrindra zay fomba fikajiana ny demokrasia. Ny 1.4 ny raisitsika satria moa tsika izao mamarana ny taona 2.4 fa tamin'ny 1.4 dia nahafantarana zany ny toeran'ny Madagasikara hoe aiza ho aiza fa nahafantarana ihany koa hoe izany firenena tena mahay mampiatra an'izany demokrasia zany dia anisan'izany Norvège, Danemark, Finlande, anisan'izany koa Irlande, Pays-Bas sy ireo firenena samihafa zay mahazatra moa ny tenena ny rina azy dia hoe reo pays scandinave zany. Dia zao hitantsika amin'ny sary zao aloha zany voalohany indrindra tena mahay mampiatra ny demokrasia nanomboka tany amin'ny taona 5 ka hatramin'ny 2 fa ity moa zany publiena tamin'ny 2021. Hitantsika izao dia Norvège ny voalohany, Islande na Irlande ny faharoa, Suède ny fahatelo, zany eo anatin'le pays scandinave daholo zany, Nouvelle-Zélande, Canada, Finlande ny fahaenina, Danemark fahafito, Irlande ny fahavalo, Pays-Bas fahasivy mitovy miaraka amin'ny Australie, Taïwan, Suisse mbola anatin'ilay scandinave zany, Luxembourg efa tsy antsony, Allemagne, Uruguay, Royaume-Uni. Dia io le satria ny fomba fanomezana an'ilay antotanisa zany dia 1 hatramin'ny 10 lay indisy zany. Dia tsara ny noty ho an'ny Norvège ohatra mitazona ny larany voalohany tena mahay mampiatra an'le demokrasia dia 7,7 ny anazy amin'ny 10 nanomboka 2015 tato amin'ny 2020 izy nisy 7,120. Dia liana avy hatrany ianao hoe fa aiza misy a Madagasikara amin'le zato voalohany dia tonga dia dinganina sy faly izy fa any amin'ny toerana misy a Madagasikara isika no mandeha larana fahafiry, larana faha5 no misy any Madagasikara. Dia io le notintsika nanomboka 5 sy 2 arivo
efatra faingo 520, 5 faingo 8, 5 faingo 120, 5 faingo 220, 5 faingo 420, 5 faingo 7. Io no misy amin'ny Madagasikara zany. De miverintsika ny amin'ny hoe inona avy mo no fomba famaritana natao hoe indice zay hanaovana an'ity fanadihadiny ity, de reto le izy na hoe la méthodologie izy de calcul de l'indice de démocratie. Zany ny fomba ikajina ny indice ny démocratie zay nanaovana izy ireo azy. Voalohany ao anatin'izany processus électoraux, faharoa ny fonctionnement ny gouvernement, fahatelo ny participation à la politique, fahaefatra ny culture politique démocratique, ary ny fahadimy de ny liberté civile. Hitatsika mazava tsara io le izy. Processus électoraux, pluralisme, fonctionnement du gouvernement, participation à la politique, culture politique démocratique, liberté civile. De reo zany atsapana hoe matroka ho an'ny toeran'ny Madagasikara de nahazotsika n'le noty manodidina ny 5 eo foana. Ary larana fa 520 ao anatin'izany fanadihadiana zany no misy amin'ny Madagasikara. De reto ny fanasokajiana azy. Verintsika faly ary amin'le saritany. Reto ny fomba fanasokajiana azy hoe ohatry ny ahoana ny zava-misy any amin'ireo firenena zay mampiatra ny zany démocratie zany. De miaraka amin'ny loko mazava tsara mihitsy izy eo hoe aiza no misy amin'ny Madagasikara, de miverina anatin'ny adefitra miaraka ny solomamboaka Mambraben'Lintsy. Io izy io zany. Io ny démocratie dans le monde, pays et territoire classés aussi selon l'indice de démocratie en 2021. Démocratie pleine zany tena mampiatra ny démocratie de ireo hitatsika ireo ny loko. De manana indice eo amin'ny 7 ka 10 na 8 sy 7 De misy ny démocratie imparfaite, mbola tsy tonga lafatra tsara, de isa eo amin'ny 9 sy 7 eo amin'ny 10 zany. De misy ny régime hybride, zany hoe efa manakaikikaiky an'le lalan'le régime autoritaire. Le régime autoritaire de tena efa jadona tanteraka ary efa manakaiky any jadona zany le régime hybride. De eo amin'ny 4 sy 5, fa ny régime autoritaire zany dia 2 na 3. De io le Madagasikara io, le ohatry mivolam-parasy kely hafahafa kely tsy marevaka fa matromatroka zay, eo amin'le isa 5. Le régime hybride zany misy atsika lay sady présidentiel amin'ny parlementaire, lay misy karazam-pitantanana tsy mahomby, lay tsy mahafapo amin'ny asan'ny gouvernement, lay tsisy an'le liberté civile, lay tsy ainana amin'ilay fampandraisana anjaran'ny antoko politika amin'ilay fisehatra ny asa mandraraikitra, satria ny aton'le hoe liberté, le démocratie dia liberté sy lay droit de tsy miantra zany. De io avoakatsika io ny endrika zany démocratie maneran-tany zany. Ary iainantsika eto Madagasikara tokoa zany lafanjavatra zany. Mazava tsara ny soratan'ny Abraham Lincoln tamin'ny fotoanany hoe ny démocratie dia gouvernement de peuple, par le peuple, pour le peuple. Fa itsika ve mahita an'izany amin'izao fotoana zao? Hoe ny démocratie de gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. De anjarantsika mieritreritra. Fa ity moa kalazaina ohatry ny andro rehetrarehetra maneran-tany, fa tsy ahitana taratra mihitsy hoe tena misy an'izany endriky ny démocratie. Ary isika eto amin'ny miara-monanja de mahita an'izany, satria na ny fomba fahazomba-vao ara de nesorina teo am-pelantanantsika amin'ny fahafahany rehetrarehetra droit à l'information. Tsy afaka mandeha amin'ny canal 7 parabole sy Star Times atsika. Député Mambraben'Riny, andro iraisam-pirenena ho an'ny démocratie androany, tarijesaka ny neditsika iny amin'ny fomba fijery maneran-tany. Fomba fijery maneran-tany zay fatatsika efa miainga avy amin'ny famaritana ny notion rehetra na ny famaritana rehetra, misy ny ataotsika hoe théorie, ny voasoratra. Ny tsara ho fantatra aloha io andro iraisam-pirenena ho an'ny démocratie io eran-tany, tsy hoe firenena vitsivitsy no nanapa-kevitra ankalazana io sy anamarika an'io, fa ny firenena mikambana no niangana io. Ary mifototra indrindra tamin'ny déclaration universelle sur la démocratie tamin'izany fotoana zany. Miainga avy amin'ny fotokevitra lehibe mahakasika ny démocratie
sy ny fomba fiasan'ny gouvernement démocratique. Zay le ataontsika hoe antsoratra théorie iangan'ny mahadémocratie ny démocratie. Voalazany faniry teo voalazany zavatra ny vakitsika teo famaritana ny démocratie anankiray. Fa fantatsika satria efa resahana ombeny no hoe ny tena amehezana ny mahadémocratie ny démocratie dia ny fahefana tantanan'ny vahoaka. Zay ngamba faniry zay no ataontsika hoe famaritana na fandikana azy ara-baky teny. De ny mifanohitra aminy zany satria rehefa mijery an'izay notion zay na izay famaritana zay de tsara foana no mijery hoe inona no mifanohitra aminy. Rehefa tsy misy ny démocratie de inona misy dingana vitsivitsy teo niseho teo, misy noty vitsivitsy teo, misy famaritana karazana noty teo hoe rehefa tsy am'ty noty ty de am'reto zany de inona fomba filaza azy. Fa ny zavatra rehefa raisitsika zany hoe atao hoe démocratie de ny fahefananan'ny vahoaka fahefana sy ny fampiaran'ny vahoaka ny fahefana amin'ny fitantanana ny firenena matetika amin'ny alalan'ny solontenam-bahoaka. Fa rehefa tsy misy ny atao hoe démocratie de inona zany no mitranga. De eo ny mivoaka lay amin'ny fiteny frantsay hoe dictature na ny didy jadona hoy isika zay ahitana fanjakana tsy refesy mandidy na ny atao hoe état totalitaire. Zany hoe rehefa tsy manaja an'ilay démocratie zany ianao de misy firona anao, na ianao mirona makany amin'ny démocratie na ianao mirona makany amin'ilay fanjakana jadona. Ka teto Madagasikara rehefa noezahana nampiainina nandritra ny taona maro ny démocratie, noezahana no avaozina ny lalàna velona rehetrarehetra ifehezana ny démocratie, fa ny fampiarana azy no samy nanany azy arakaraka ny fanjakana nisy dia hita fa nenidina zay notin'ny fanjakana malagasy zay, notin'ny démocratie fampiarana démocratie eto Madagasikara zay. De zay le fironana resahako teo, ny dikan'izay tsy mirona makany amin'ny le tena endrika démocratique, le tena fampiarana démocratie ny fitantanana eto Madagasikara, fa mirona makany amin'le ilany. Inona le ilany? Le didy jadona. Makany io ary tsy isika mamorona an'io. Raha miresaka foana tsika teto nandritra ny volana maro nandritra ny taona vitsivitsy no hoe meratsy ny fampiarana démocratie eto Madagasikara, mia tsy misy démocratie eto Madagasikara de tsy diso tsika zao tontolo zao zay mitodika aty amintsika amin'ny masony no efa miteny amintsika io ary efa manome noty ho an'ny Madagasikara. Ho an'izy ireo noty ireo? Ho an'ny firenena anankiray, ho an'ny Madagasikara. Ary izany tokony hapiatra an'izany démocratie zany eto Madagasikara ny mpitondra. Noty ho an'ny mpitondra zany io. Fomba fijeriny zao tontolo zao, ny fomba fitondran'ny mpitondra fanjakana amin'ireo tany voalaza ireo zany io. Ho antsika malagasy zany, raha feheziny io resaka io de tsotra fotsiny hoe entin'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao mirona makany amin'ny fanjakana tsy refesy mandidy, makany amin'ny fanjakana manao didy jadona ny fitantanana amin'ny firenena eto Madagasikara. Ary tsy gagitsika raha ohatra hoe nyresaka foana tsika hatramin'izay hoe tsy voafehan'le mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao mihitsy. Izany atao hoe rafim-panjakana tena izy sy manaraka ny démocratie zany mipetraka ho antsoratra fotsiny ny lalàna izay mifehan'izany démocratie zany, zay mifototra averiko fa mifototra amin'ilay fanambarana iraisam-pirenena mikasika ny démocratie. Dia mahitsika hoe inona ary zany fisehon'izany eto Madagasikara. Nahoana no io zara raha mahazo salanisa moa zany ry faniry ny noty ny notin'ny firenena malagasy raha resaka démocratie no jerena. De ny resahantsika teto hatramin'izay no hoe tsy misy ny fizaram-pahefana araka ny tokony ho izy. Voalohany indrindra aloha endrika anankiray isehon'ny démocratie ary tokony ho nisehon'ny démocratie eto Madagasikara ny fitsinjaram-pahefana. Lasa antaratasy fotsiny ilay izy, décentralisation, lasa fomba fiteny fotsiny hoe fitsinjaram-pahefana tena izy. Fa rehefa jerentsika de fifangongom-pahefana no misy eto Madagasikara. Efa nyresahantsika teto zany atao hoe tsy misy afa-tsy fahefana-panatanteraka anankiray
dia niany amin'ny fiadidinan'ny filohan'ny repoblika no mitantana ny zavatra rehetrarehetra eto Madagasikara. Hena fa hatramin'ny fibaikona faran'izay madinika aza azo porofoy izany rehetrarehetra zany, ny ainany zany. Eny fa hatramin'ny raharaha zay tokony apetraka eny anivon'ny faritra raha fametrahana ny tena mpitondra ny faritra aza moa, ny nina ny takonana ary novaina tsy ho araky ny lalam-pandrenana. Fatatsika tsara fa ireny rafim-pitantanana ny firenena, rafim-pitondrana ny firenena voalaza ny lalam-pandrenana ireny, reny no tokony isehoana ny demokrasia, tokony isehoana ny fandraisana anjara ny vahoaka amin'ny fitantanana ny firenena. Fa raha tsy resaka rafatry mifaritra fotsiny tsika dia raha tsika mahalala io fa didy jadona miatra eny anivon'ny faritra. Ny mpitondra ny faritra tsy araky ny voalaza ny lalam-panorenana tsony, tsy ny lehibe ny faritra, olom-boafidy, gouverneur, olom-boatendry. Ary akoatrany lehibe ny fahefana mpanatanteraka eny anivon'ny faritra toy ny eny anivon'ny commune ohatra, dia tokony isy ny mpanolotsay-paritra izay tena endrika anankiray hiaran'ny fampiarana ny demokrasia, ny fifehezan'ny vahoaka, ny fitantanana ny firenena eny anivon'ireny faritra eny tokony ho nisy ny filakevim-paritra. Rehefa tsy misy ny olom-boafidy hitantana ny faritra, lehibe ny faritra sy ny filakevim-paritra, inona no mitranga? Olona tokana mitantana ny faritra anankiray. Izay le hoe diktatura. Efa endrika diktatura zany e, any amin'ny faritra rehetrarehetra any. Izay le hoe didy jadona, satria zay tiany olona tokany ho atao no miatra ao amin'le faritra anankiray. Tsisy mifakana hevitry ny amin'ny fiteny frantsay organe délibérant, zay tsy misy. Tsy misy ny olom-boafidy ao amin'le faritra anankiray ary hitatsika, za mahita faniry fa inina atao tsy hamerenana amin'ny fifidianana tamin'ireo commune efa ampolony mahery, ampolony maro teto Madagasikara zay didiny ny fitsaram-pifidianana ny amerenana ny fifidianana. Fa inina atao reny mba ahafahan'ny fitondram-panjakana mametra gazety iny amin'ireny commune ireny. Zany hoe akoatran'ireo faritra 3 misy commune maro dia maro eto Madagasikara zay nilaina naverina fifidianana satria zay no hitan'ny mpitsara ny fifidianana. Fa ny fanjakana na ny rafitra tokony anatanteraka famerenana ny fifidianana minitsy mamerina an'ilay satria ao lay finiavana hiala amin'ilay endrika demokrasia amin'ny fampiarana ny fitantanana ny raharam-panjakana eny fotony. Zany hoe zara ny fitondram-panjakana aza tsy misy ny olom-boafidy eny amin'ireny commune ireny. Miala tsiny aminareo commune tsy manana olom-boafidy fa inina atao io? Didim-pitsaram-pifidianana ve? Dia tsy hampiarany fitondram-panjakana sy izay manana fahefana amin'izany. Fa inina atao io mba hampiarana ny didy jadona any amin'ireny commune ireny sy hametrahana fanjakana tsy refesy mandidy. Ary akaritsika amin'ny lenta ambonimbony kokoa, amin'ny rafitra ambonimbony kokoa, aty amin'ny fitantanana ny firenena, aty amin'ny faratapony, dia efa tany saintsika teto faniry ny endrika rehetrarehetra. Eo zany tsy fanarahan-dalàna, fa eo ny fidiran'ny filoham-pirenena amin'ny fahefana rehetra. Eny fa na dia hatramin'ny famerana ny saran-dalana aza. Eny anivon'ny fiadidinan'ny repoblika, ny filoham-pirenena no mamoaka ny fanapahan-kevitra ny amin'izay ho saran-dalana eo amina farim-piadidina munisipaly anankiray, amina faritra anankiray. Efa endrika fivangongom-pahefana zany, efa endrika tsy fisian'ny demokrasia zany. Filoham-pirenena no mamory ny mpandraharaha rehetrarehetra, dia amin'ny alalan'ny fiadidina ny repoblika no amoahana ny vidin'ny solika eto Madagasikara. Efa endrika didy jadona zany, efa endrika tsy refesy mandidy zany. Atao inona fotsiny gouvernemanta, atao inona fotsiny conseil filakevitra ny fifaninanana ny ministera rehetra any. Efa ny fanjakana no mametra ny vidin'entana, zay moa dia atao hoe farany ambony. Efa endrika fanafoanana ny rafitra rehetra, fampiasana ny fahefan'ny vahoaka,
eto amin'ny firenena malagasy zany zaza gaga mbola mahazo moyenina kely 5/10 tsika am'izany a mbola misy tsy hitan'ny mpitsara sy ny mpamoaka noty ihany fa gaga hoe mbola mahita noty 5/10 ihany ny fanjakana malagasy kanefa raha ny zava-misy eto Madagasikara de fa azo fehezina amin'ny hoe mirona makany tsy kelikely amin'ny fanjakana tsy refesy mandidy sy ny didy jadontsika eto Madagasikara tsy miresaka akory ary tsika ny hoe i fanampenam-bava sy ny fisakanana ny fivezivezen'ny olona sy ny entana amin'ny lafiny rehetra voaingana ny antoko-tiako Madagasikara no ataoko hoe nametra-panontaniana tamin'ny fomba ofisialy miandro ny valany tsika moa tato ato misy ihany ny taratasy nalefa tany amin'ny prime ministre nalefa tany amin'ny ministry ny atitany a izay iandrasantsika valiny ao anatin'ny taratasy nalefantsika tany amin'ny ministry ny atitany mantany hoe mbola ilaina ave ny fisian'ny antoko politika raha ohatra ka isak'izay mandeha de ilana vaniny sisakanana ny amin'ny asa ataony izy fa efa midika ireny fa izay tiany ny mpitondra atao fotsiny no atao torak'izany ny sata amin'ny fempanohitra dresantsika foana ty fa tsy maninona fa averimberitsika horetany ren-danitra fa ny sata amin'ny mpanohitra ny fisian'ny mpanohitra araky ny lalàna no endrika goavana anankiray ihany koa faniry isehony ny demokrasia amin'ny firenena anankiray de fehezitsika foana amin'ilay fomba fiteniny sasany hoe aty amintsika amin'ny mason'izao tontolo zao io vokatra de misy indray milaza ny mifanohitra amin'io ny demokrasia maneran-tany moa zany efa navoakantsika teo le hoe aiza ny tena mpampiatra sy tena mpikarakara izany indrindra ary fatrampanajan'izany de naseho teo Norvège, Islande, Danemark, Suède sy ireo faritra zay any am'ireo toerana zay Eropa avaratra zany fa ny firenena telo tena tsy mpanaja ny demokrasia dia Korea avaratra, Afghanistan zay Taliban no mitantana any am'izao fotoana zao de ny any Birmanie zay ny jainty moa zany na ny miaramila no mitantana zay efa voongana teo amin'ny fitondrana 10 taona lasa zay de nanongana n'le prime ministre Aung San Suu Kyi miaraka tany Moine zay anisany nanohitra n'le miaramila teo amin'ny fitondrana dia reo zany no sokajino telo zay tsy manaja an'izany demokrasia zany de Madagasikara tsy lavitra zany am'izao zavatra hitantsika zao io moa zany efa zary mahazatra le hoe raha tsy gisitra avy any amin'ny farany izy de lohany amin'ny tsy fahaizana gisitra izy zany am'izay tokony fampanajana zay rafitra rehetra sy zay endrim-pitantanana fa lohany izy any amin'ny tsy fahaizana de lohany izy any amina resaka corruption lohany izy any amin'ny resaka hoe tanàna maloto lohany izy any amina resaka tsy fahaizana mitantana sady inefficace ny inefficient gisitra izy any amin'ny tontolon'ny demokrasia gisitra izy any amin'izany hoe tena ahafahana mampiasa vola izany maro be ny toerana misy a Madagasikara de hitantsika teo ny IDH taizany toerana misy a Madagasikara fa 370 amin'ny firenena raiky amin'ny 700 amin'ny fandrosoan'ny maolona i Madagasikara ary fantatra zany zao raha ny onivon'ny FMI fa kely sisa de ho tratratsika ndray le taux d'inflation 10% satria mieritreritra ny FMI fa hanatratra 7.4 isanjato anoany Madagasikara i Royaume-Uni am'izao fotoana zao misy fitokonana maro be zao aloha sarina kely amin'ny fahafatesan'ny Reine Elisabeth II satria tafiakatra 10% ny anazy ny taux d'inflation ary hiakatra 13% io amin'ny volana oktobra tsy tratra le 10 isanjato ny reriavan'le mpitondra 2021 4% ny taux de croissance à Madagascar taux de pauvreté manodidina 20 isanjato mahery raha izy ty député Mambrabendrina fa zany no atongavantsika ny amin'ny ady hevitra tataka izao ny amin'ny hoe reny ny zava-misy ny taratry ny fitantanana eto Madagasikara am'izao fotoana zao ndray de miainga ny moramora ndray laya fanosehana
ho any amin'le fifidianana ahafahana manotraka paipaikady samihafa efa nitondra ny fanazavana teo député membre Bendrina fa everina fa manana ny ambarabetsaka ianao amin'ity raharaha mahakasika indrindra ny SMM sy ny greffe bras de fer amina jugement supplétif zay terrain fanjakana atao ty de miteny koa ny sinady mandeha any amin'ny tsy lalana tokony ho izy ny tantanana firenena ny sesesy moa de efa nitabataba reo rehetra reo raha kapoka de anisan'ireo grand corps de l'État le tena anisan'ilay mpiasam-panjakana ambony manana andraiky mpanjakana ambony eto amin'ny firenena fijery ny député membre Bendrina am'izay satria actualité zany ary voamalo ny conseil des ministres nanamafa omena tamboka rama reo endraikitra zany manodidina ny 5,7 na 29,805 io le vokatr'ilay fampiarana ny politika na hoe politisation ny fitantanandrara-panjakana fa ny raha fijeriko azy satria ireny rafitra zay iombonany grand corps de l'État reny ireny le ataontsika hoe manam-pahaizana manokana amin'ny sehatra misy azy tsirairay avy eo amin'ny fitantanana ny raram-panjakana ireny le ataontsika hoe mpiasam-panjakana ambony izay niofana manokana sy nianatra manokana hitatana ny raram-panjakana fa ampiasainy ny fitondram-panjakana amin'ny resaka politika loatra natao ho lasa fanaovana diversion nga zay ny ilazako azy raha iresaka momba ny kongo fotsiny tsika anisan'ny mampimenimenina sinady sy mampimenimenina andreo olona mitaky ny famerenana n'ilay lehibe ny distrika tany ikongo ange de ny hoe fa inona raha ny ratsy nataony fa inona no fahadisoana nataony faute professionnel no nanesorana azy tamin'ny toerana samy rahantsika mahalala na de tsy voalaza mivantana aza fa ny fototra tamin'ilay tranga tany ikongo no nanesorana n'ilay lehibe ny distrika de samy mametra-panontaniana hoe avoay aloha inona ny antony nandraisana le fanapaha-kevitra fa natao le izy hanaovana saritsarina antony zay le hoe diversion ozy saritsarina diversion hanehoana imasom-bahoaka fa mandray andraikitra ny fitondram-panjakana de tsy mahagaga raha ohatra hoe taitra am'izay ary ny syndicat-n'izy ireo satria raha izao no mitoy de tsy ho voafehy io zavatra io fa isak'izay misy zavatra mitranga de misy avy amin'ireo grand corps reo avy amin'ireo corps reo tsy hoe ny administrateur ihany fa ny karazana corps sy grand corps mitondra eto Madagasikara ireo no iandronany rihatra tsy manala akory ny fahadisoana sy ny tsy fampiarana ny lalàna sy ny tsy fampiarana ny tokony ambaratonga sy dingana arahana amin'izay zavatra mitranga eto Madagasikara io resaka io fa fangatahana fanazavana sy fangatahana ny rariny sy ny hitsiny mba tsy ho lasa fusible ilay corps ary tatoato efa manomboka mipoitra tsy kelikely izy io faniry amin'ny resaka rehetra de efa tena hoe be loatra izay endrika antsojay sy fanaparana fahefana amin'ny rehetra zany anisany zany ireo grand corps ireo de mahitatsika hoe reny ny réaction zareo miandritsika ny valiny sy sisa fa manaitra ao anatin'le izy de zao miara-mirona miara-mamoaka sy ny miara-milaza ny heviny rehefa misy ny zavatra iarahana mitranga ohatran'izao izy ireo resaka fanaovana aminay ny ambanivohitra moa de fanaovana copie fao be zay fiteny aingana indrindra zay fiteny aingana indrindra amin'le izy tena ilainy io fa atao araka ny dingana voalaza ny lalàna sy ao anatin'ny fahadiovan'ny fanatanterahana azy tanteraka tsy misy kajikajy tsy misy kajikajy misy dika amin'ny matory eo syndicat reo mitsipaka tsy hanao an'le izy miala tsy hanao azy
ireo ny teknisianna, ireo ny tokony hanao azy, ary ireo mahalala fanaovana azy. Ary mahalala ireo fa ilaina ny fanaovana an'io. Raha ohatra ka tiana anaraka ny toetrandro ny zava-misy eto Madagasikara, raha ohatra ka tiana ho akaiky ny tena izy sy ny tokony ho izy, ny isan'ny mponina sy ny isan'ny mpifidy sy ny fanomezana zo ho an'ny olom-pirenena tsirairay avy. Fa matoa ireo teknisiany ireo, averiko fa nianatra manokana ireo teknisiany ireo, matoa ireo mandatsy ianao an'le izy. Ao raha, na ao misy teritery, na ao misy kajikajy isan-karazany, na ao misy zavatra tena mivoana amin'ny lafin'ny teknika, tsy azondreo anoarana. Ary reo nge ny akamaroany reo nge nanao fianianany amin'ny maha-teknisianina azy. Fa matoa reo manda ary tsy syndika anankiray, tsy kôro anankiray, de misy antony ao. Ary tsy tokony atao letrezana, fa fanomanana an'io zavatra io dia tokony iarahana tamin'ireo teknisianina ireo, fa tsy hoe ny fampiarana fotsiny hoe io ataovy amin'ity endrika ity io zavatra io. Dia ho jerentsika eo indray faniro hoe inona no toyin'io tantara io. Fa averiko fa miara-manaiky tsika, fa anisan'ny lesoka io fahabangana sy tsy maharaka ny toetrandro ny zon'ny mpifidy sy ny lisitry mpifidy sy ny isan'ny mponina io, fa tsy io ny tokony ho ararotina anaovana kajikajy politika hoentina makany amin'ny fifidianana. Maraparana ny adevitra maro samihafa tsika député Mamy Rabenirina. Mbola ho iresaka rehefa aveo mikasika indrindra ny amin'ny hoe aiza ho aiza ny mety ho lala ny fanomanana ny fihaonana samihafa ny endriky ny fikaonan-doha, fa dia iresaka fotsiny député Mamy Rabenirina anisany izay nanana ny toerany tamin'ity herinandro ity mahakasika indrindra ny voatondro fa nahazo famatsim-bola i Madagasikara. Izay famatsim-bola izay dia fanambarantsika ny amin'ny hoe vivom-bola no azo Madagasikara teo anivon'ny FMI amin'ilay FEC, kanefa mbola atao anatin'izay le adevitra mahakasika indrindra an'ilay resaka ny amin'ny hoe tsy maintsy ampifanarahana amin'ity ary apetraka tsara ny toromarika ho an'ny Madagasikara ny rahatsolika. Dia mandeha amin'izao fotoana izao hoe ohatrinona marina ny volan'ny pétrolier aty amin'ny fanjakana, dia misy miresaka hoe tokony andoha volany amin'ny 700 miliara ariary, dia mandeha ny amin'ny tsy mahazo mihoatra ny 300 miliara 300 miliarda ariary ny tokony alohan'ny fanjakana malagasy ho amin'izay endrika fanampiana amin'ny jirama zany ihany koa teo aloha, dia hoe 100 miliarda ariary marobe na aty amin'ny pétrolier marimarina kokoa zany, satria io moa kajiana zany amin'ny lafiny ihany koa zany eo amin'ilay resaka prix de référence an'ilay solika afarana sy ilay izy any amin'ny pompe zany. Dia somary manjavozavo zany fa apetraka ny anivon'ny famatsim-bola ny FMI ny amin'ny hoe ireto no mila hiditsinareo dia ny resaka prix ana carburant tady an'le vérité du prix, ny resaka jirama fanarenana azy, ny airmad sy ny resaka corruption, ny resaka volamena maro samihafa izany, dia mibadina me 440 tapitrisa euro ihany koa farany teo. Amin'izao fotoana izao dia mbola mihazakazaka mitady volontsika, dia présentation na PEM amin'ny mois d'octobre io député Mamy Rabenirina. Tsara ihany ny mitondra n'izay mety ho fomba fijery manoloana izany, satria aty amin'ny famaranana amin'ny mandat zany heritaona no hanolotra ny fandarana asany sy tantanana ny firenena ny filoham-pirenena sy ny mpiara-miasa aminy. Député Mamy Rabenirina. Zay ngamba le ataontsika amin'ny saritsary teny malagasy hoe ny sareta lasa talohan'ny omby. Satria fantatsika tsara fa ilay PEM nandrasana hatrany am-piandohana, dia io no nilazaina fa drafitra hoentina manatanteraka ny vinan'ilay filohan'ny repoblika. Efa trany amin'ny fanaovana propaganda tamin'ny talohan'ny fifidianana filoham-pirenena farany no efa nidradradradrainy io, efa vonona zahatra rehetrarehetra, samy mahatsiarotsika faniry, efa vonona ny olona, efa vonona aloha ny initiative IEM, efa vonona ny drafitra PEM, efa vonona ny olona natanteraka azy, efa vonona ny volana tanterahana azy, fa samy mahita tsika fa le IEM
lasa ambava fotsiny. Le PEM aty amin'ny taona farany taona 5 tsika miresaka zao nge mbola tsy mivoaka le izy fa aty amin'ny taona 5 vao izahana avoaka. Ilay olona natateraka azy impiry nitady cerveau, nitady technician sy ny sisa tsy afa-po manova mpikambana ny gouvernemanta indroa isa-taona. Ny vola moa dia efa raha malala vao nresahanao teo. Zao tsika mbola vao hitady ny vola anaovana azy. Midika izany fa tena kobaka ambava ilay ny lazaina tany am-piandohana fa hita tanana amin'ny firenena. Nefa nresantsika teto zany fa vao maika mana pirofo an'izany. Zao zavatra mitrango zao raha za mihitsy aloha dia hitako hoe fahafahambaraka sy henatra mbola moahana an'izany PEM zany amina vanim-potoana sahala amin'izao. Raha tsy hoe anga ty zany ifaniriny somary mahalasa saina misy kajy hafa indray ao ambadika ao. Zany hoe rehefa amoaka an'le PEM plan émergence Madagasikara ny dikan'izay hisy ny fampiarana an'io. Ary rehefa manao drafitra fanitry samy mahalalitsika fa mandeha amina vanim-potoana io. Drafitra herintaona plan de travail annuel, drafitra 2 taona, drafitra asa 3 taona ho ana filohana repoblika anankiray raha manaraka ny lojika dia drafitra asa 5 taona tanterahana ao anatin'ny 5 taona. Miainga amin'ny fotoana andraisan'ny fahefana mifarana any amin'ny famaranany an'izany fepotona fiasana zany. Tany zany ny tokony mipoiran'ity PEM ty dia hoy aho hoe tena aiko amin'io faniry dia ho lasa fitaovana hafa io. Andrasantsika moa zany hoe lasa drafitra iainana tao anatin'le taona 5 farany ve le izy fotsiny. Inona zany natao tao anatin'izay 4 taona zay? Tena hoe ny lalao fotsiny ange zany tao anatin'izay lalao tanana ozy ny ankizy. Tena hoe nampandriadrisa ny vahoaka fotsiny. Fa inona zany nataon'le fitondram-panjakana tao anatin'izay 4 taona zay? Lasa tsy manaraka an'ilay fenitra amin'ny tena fitantanandra ara-panjakana tsony reny ny fanaovana lasa pirofony zany ny fanaovana teti-bola-panjakana reny. Revirevi manidina fotsiny. Tsy miatrika an'ilay zava-misy tena niainana teto Madagasikara, niainan'ny firenena ary tsy mahava ny olana sedrain'ny firenena. Fa zao zany vao tena ho avy le drafitra dia miandro atsika drafitra ho an'ny taona farany ve io. Oktobra tsika zao. Amin'ny volana oktobra moa zany hoe anehoana an'ilay izy. Fatatsika tsara nefa fa herintaona katroka aorianan'io dia efa tena mamarana mandahy ty fitondram-panjakana ty. Efa tsy eo amin'ny toerana intsony ary ny filoham-pirenena raha mbola hilatsaka hofidiana izy ho kandida. Dia io iandritsika hoe io plan io ve zany iasana ao anatin'ny 12 volana herintaona. Fa raha tsy zany, raha io zany le plan nandrasana hatrany amin'ny taona 2024 dia zay le teneniko hoe misy kajy ambadika eo. Zany hoe plan makany amina 5 taona vaovao io. Dia fivoizana an'io faniry manomboka amin'ny volana oktobra dia efa midika amiko fa pré-campagne manomboka amin'ny pré-campagne ho an'ny mandaha manaraka. Zay ngeno nitrange tany amin'ny 2018 2024 no nanomboka mivoy an'io IEM sy PEM io nanao pré-campagne nanomboka volana jolay tany ho any 2024 ny mpitondra amin'izao fotoana izao. 5 taona ty aoriana tsisy ninninina azo naseho vahoaka, tsisy ninninina azo nampiara. Reny raha mahita reny notomen'ny iraisam-pirenena sy ny eto toerana antsika. Fa mivoaka ny plan vaovao, mivoaka ny drafitra asa vaovao. Manahy aho afaniry. Fa manomboka amin'ny volana oktobra ivoizana an'io izay lazaina fa ho ampiarina ao anatin'ny taona maro manaraka indray. Mba tsy tenenako hoe ny 5 taona fotsiny. Dia io zany lasa ho atosika hanaovana pré-campagne indray fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana. Le zavatra lazaina fa vita ao anatin'ny 5 taona, le zavatra lazaina fa ho atao anatin'ny taona vitsy rehefa tsy vita tao anatin'ny 90 taona. Raha ny tena marina tsy nisy le izy. Fa fampiasonana sy fampandriana drisa vahoaka daholo misy dia io zay ny tena fanahiko amin'io ary zay no mahatonga atsika tafiditra ao anatin'ny resaka ilay fikaonan-doha-pirenena teo anao. Zay ny tena fa fifehezana an'izany
mety fioara-pefy sy fanapara-pahefana amin'ny fanaovana pré-campagne électorale sy campagne électorale izany no anisan'ny mahatonga atsika manindry mafy ny tokony isian'ny fikaonan-doam-pirenena satria mipoitra izy io hoy isika teo ny resaka hoe ny fitondram-panjakana sisa tsy ao anatiny zay feo mandeha fitondram-panjakana sisa tsy resy lahatra ka izy efa manomana le pré-campagne zay zany no antony ny fitondram-panjakana sisa tsy mety mirona makany amin'io fanavaozana ny lalàna amin'ny fifidianana io mba isiny fifampitokisana amin'ny rehetra averinay fa tsy avy amin'ny mpanohitra irery io ary averinay fa tsy mimpanohitra irery no voakasika io ary antitra terinay fa tsy mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao no ao anaty lasibatra amin'io resaka io fa izay hitondra ny fanjakana aorian'ny 324 no iomanana mba hanana fahamarina toerana ilay fanjakana fa tsy ohatr'izao mitranga amin'izao fotoana izao sisy anao daniny kibony ohatran'izao zany hoe voakasika io daholo na iza ary manana tombony amin'ny fandraisana anjara amin'ny fanavaozana n'io lalàna amin'ny fifidianana io izay te handray anjara rehetra amin'ny fiainam-pirenena miainga avy amin'ny alalan'ny fifidianana na fifidianana ny fotony io fokotany commune faritra faritany na fifidianana ty amin'ny faratampony filoham-pirenena distrika koa ao anatiny dia hoy zahay hoe mamofopofona fanamariana fanomboana pré-campagne électorale io fampisehoana an'le PEM volana oktobra io fanira asa fomba fijery fanira azy fa za tena mahita hoe zay ary tsy ho eketsika zany tsy aika zany tsika zay indrindra no mahatonga atsika mijery ny fanovana hay zany zalahy tsy mety manaiky an'ilay lay fikaonan-doha zay imatimatesany ataoko hoe maro anisa am'izay am'izao fotoana izao efa misy kajy hafa ao efa manomboka bascule nge zao ny isy maro anisa sy mivitsy anisa andao ifanisa zay fotsiny ihany fa raha izay no mitranga tsy misy manaiky an'izany eo faniry asa tsy vita ohatr'izay akotsina ny anohatr'izay efa nanjavona asa tsy vita ohatran'izay aloha ataon'ny hafa ndray maraparantsika andriamatoa solomamboaka mamirabenrina alohan'ny tena marana satria te resaka kely vaovao any ambanivohatra ny distrika any ity tranga iray ity zay vaovao maneran-tany moa zany fahafatesany reny Elisabeth II zany na mpanjaka vavy Elisabeth faharoa dia anisy misarika ny sain'ny mpanara-baovao ao anaty fiomakomanana moa zany rehetra rehefa niala tany Ekosy tany dia tonga tao Buckingham dia nandeha taty amina lapa anankiray ny tranovonina anisan'ny reny Elisabeth fa misesy ihany koa ireo olona zay mitondra n'ilay fiara miory ianao moa anisan'ireo solombavam-bahoaka izay mitarika an'ireo parlementaire ao anatin'ny fifankatiavan'ny Madagasikara sy Grande-Bretagne zany mahalala tsara ny Angleterre ianao mazava ho azy ary mpivezivezy ihany farany teo avy namonjy fivoriana tany amin'izay andraikitra maha-parlementaire anao zay eo amin'le fifandraisan'ny tany Rotota nitondra ny temy fiara-miory député Mamirabenrina ary nandefa zay amin'ny solomavamboaka anao mitarika an'izay vondrona zay tsara hitondrana fanamariana kely fotsiny am'izay monsieur député alohan'ny tena marana antsika satria misy vaovao tsara resana ihany ny tontolona ambanivohatra eo anivany anteny miera-pirenena dia misy ny vondrona isan-karazany tsy resaka vondrona parlementaire anatiny tsony satria efa fantatsika iny fa misy ilay vondro mpifankatiavana na hoe groupe d'amitié parlementaire isaky ny firenena anankiroa dia Madagasikara mifandray amina firenena maro amin'ilay ataontsika fifandraisana bilatéral fifandraisana amin'ny samy parlementa ny resaka eto zany hoe misy ny fifandraisana amin'ny parlementa malagasy ny parlementa frantsay amin'ny alalan'io vondro mpifankatiavan'io misy ny parlementa belge misy ny parlementa américaine misy ny parlementa any Thaïlande ohatra dia misy ny parlementa britannika izay mifandray amin'ny parlementa malagasy parlementa ny resaka dia
misafidy zay vondrona hidirany ny solombavambahoaka zay vonona hiasa ao anatin'ireny vondrona ireny. De rehefa tafatsangana ilay vondrona de mifampifidy zay ho mpikambana ao anatin'ny birao, ny filoha lefitra sy zay mpikambana ao anatin'ny birao, ary manao ny fifandraisana amin'ilay firenena izay safidianana zany nofidiana hidirana ho mpikambana. Za manokana tamin'ny mandahako teo aloha tao anatin'ny vondrona mifandray amin'ny parlementany Thaïlande ary nitarika ny vondrom-pifandraisana Madagasikara Thaïlande mihitsy tamin'izany fotoana zany. Tamin'ity mandaty dia mitarika filohan'ny vondrom-pifandraisana, vondrom-pifankatiavan'ny parlementa malagasy sy britanika na solombavambahoaka 120 hafa. Tsy zarery io zany fa misy solombavambahoaka maromaro. Dia mazava ho azy mifandray amin'ny lafiny maro ireo solombavambahoaka mpikambana. Ohatr'izay koa mantsy ny any amin'ilay parlementa vahiny misy vondrona anankiray ohatran'izay, de misy an'ilay mpikambana amin'ny parlementa anankiray izay any Tim Lofton any Grande-Bretagne ao Westminster ao zay no mpitarika ny vondrona amin'ny parlementa britanika mifandray amin'ny avy aty amin'ny parlementa malagasy. Amin'ny mahavondrom-pifankatiavana azy dia misy zavatra maro mifandraisanao, fa indrindra ny fanatsarana trany ny fifandraisan'ny rotota avy amin'ny alalan'ny parlementa rotota. Dia hitako hoe anisan'ny lojika indrindra raha naneho ny fiaraha-miory sy ny fiombonana tamin'ny vahoaka britanika ny anteny mihiram-pirenena tamin'ny alalan'ny vondro mpifankatiavana amin'ny parlementa rotota io amin'ny mahafilohan'ilay vondrona no nitondrako ny teny fankahirezana sy fiombonana amin'ny vahoaka britanika izay mbola anterina etona sy ny firarian-tsoa ho an'ny mpanjaka vaovao Charles Fahatelo. Eny ary tena marana antsika député Mamie Rabendrina ny tatim-baovao maro samihafa angamba ny mba misy tsara ho fantatra ihany zay hamarananao an'ity fandarana ity de ho an'ny fotoana raha-pitsondray eo an'izay solombavambahoaka sy adevitra hafa hifanaovantsika eo. Tranga any ambanivohitra any ty ho resahako farany ity. Mino fa iombonana ny faritra maro eto Madagasikara ty ary mila anaovana rodo be ny fijerenany rariny sy ny hitsiny amin'ity resaka ity. Resaka ombo ny resaka eto. Misy ezaka natao hoe opération any amin'ny faritra ambanivohitra any, amin'ny commune maro any ambanivohitra any, fampanarahan-dalàna ny fananana omby. Fantatsika ny lalàna mifeny omby, fananana omby. Ary tsy ratsy akory ny fampanarahan-dalàna, ny ezaka fampanarahan-dalàna ny fananana omby. Fa ny fampiarana ny lizy any ambanivohitra any tsy zakany tatsaha. De entina eto satria tonga aty aminay ny fitaraina an'ireo tatsaha any ambanivohitra ireo. Ao amin'ny distrikta Ambohidratrimo moa zany no nyaingan'ny fitarainana amin'ny commune amin'ny tapany andrefana, Mahitsy, Ampantokana, Mananjara sy Atanety be Mahazaza sy manodidina iny toy izao ny fitrangan'ny lisy faniry. Averiko fa mino fa tsy any aminay rery no hitrangany ity zavatra ity, fa iombonan'ny faritra maro ty ka tokony anaovana rodorodo be ny fijerena zay tokony ho vahaolana. Rehefa tonga ilay ataon'ny zareo hoe fanamarinana ny fananan'ny olona omby anankiray sy fampanarahan-dalàna ny fananan'ny omby io amin'ny alalan'ny fametrahana an'ilay fibana ilay fiche individuelle de bovidé, dia tena lasa manana endrika fanararotana be loatra mo amin'ny fitadiavam-bola le izy. Inona no mitranga? Voalohany indrindra, na dia efa manana an'ilay fiba aza, ilay fiche individuelle de bovidé, ilay tompon'omby, dia misy tsy menatra, tsy tahotra, tsy enatra fotsiny zao. Tsy manaiky ireo mpanamarina fa hoe tsy maintsy soloina io fiba io, ty fiba vaovao. Vidina fiba fa samy mahalala tsika efa 5,000. Raha ny tokony ho izy, ty fiba vaovao
valo alina ny vidiny io, tiakano tsy tiakano. Mazava ho azy moa zany ny tsy manana fiba vao maika tsy afa manoatra am'zany, fa ny efa manana de tena mitaraina hoe ny anay efa mbola misy mbola azo ampiasaina tsara, fa hoe avaozina daholo ny vidiny tsy mitovy amin'nakana azy any amin'ny birao-panjakana tokony hamoahana azy, satria amin'ny maha-opération azy de le tompony raiky mpanjakana ny midina makany fotrany eo zay. Fa ankoatr'izay faharoa, mila jerena sy amarinina amin'ny alalan'ireny fiche individuel reny ny mombamomba an'le omby. Tranga tena misy ty faniry tapatandroka ny omby anankiray tao anelanelan'ny vanim-potoana, zavatra pitranga zany, zay de efa hiaran'ny sazy amanetsiny ny tompon'omby, satria hoe tsy mitovy amin'ny voalaza ao anatin'le fiche teo aloha. Tsy io zany le omby, satria tsy voalaza ao io tandrony tapaka eo. Tena fanararotana zany, zavatra hafa rehetrarehetra, ny volon'omby sy ny sisa sy ny sisa. Ao, fa tandroka tapaka noho zany no atao hoe accident na rambon'omby tsy mifanaraka, satria voan'ny accident ny omby tsy mifanaraka amin'ny voalaza tao anatin'le fiba, fa ny zavatra hafa rehetrarehetra mitovy de andoavana sazy tena amanetsiny zay ny tatitra voarainay, tsy rariny zany. Toy izany koa, ohatra fotsiny, dia kapoka amin'ny omby, samy malalitsika ahoana ny fomba fibaikoana omby, misy marina va misy diso maheritrehitra loatra, fa ireny dia kapoka amin'ny omby reny na fiovan'ny volon'omby de tsy aneken'ireo mpanao fanamarinana, tena tonga de tsy anekeny akitsirano zao fa io le omby, nefa ny zavatra hafa rehetrarehetra manam-pirofo fa io le omby. De averiko fa amanetsiny ny sazy, amanetsiny ny vola aloha, zay vao azo ekeny hoe io ihany le omby. Ka ny tantsaha zay mitaraina aminay de milaza hoe zara ny aza manaraka ny lalàna ny fananan'ny omby, zara ny ary izy manara-dalàna, fa okare ny fanararotana, lasa fitadiavam-bola ho an'ireo mpanao fanamarinana any fotony ny zavatra mitranga. De izay no taterina eto ampiasaitsika ny fizaram-baovao, tsy politika ihany ny resaka eto, sosialy koa, fa ny sosialy sy ny rehetrarehetra fifandraisana amin'ny olona, zara aza misy antony ahafahana mizaran' zany, ary miantso an'ireo commune hafa sy district hafa hiarana zany, andaotsika iombona, ndaotsika hiara-iady amin'io, ndaotsika hiresaka mba ahafahana miaro ny zon'ireo tantsaha reo ahafahana tsy ahafaty antoka an'ireo tantsaha mpiompy reo fa reny ny fivelomany ihany, reny ny miantoka ny fiainany sy ny famboleny ihany, kanefa sanatry amin'izao fotoana izao dia lasa anaovana tikano tsy tikano sy lasa fitadiavam-bola n'ireo tompona andraikitra izay midina sy manararoatra ny zavatra tsy mety sy ny zavatra kely tsy mitovy vokatry ny zava-misy any amin'ireny toerany ireny isika. Eny ary de mamarantsika député Mamy Rabelrina ny fotoana efa mandeha ihany, manome fotoana indray ho anao mpiaino mpanaraka ny fandarina Rapitso manomboka ny fotoana mahazatra amin'ny 9 fora sasany maraina zany. Ialana tsiny tamin'ny androany ny amin'ny tsy fahatomombanana teo amin'ny tambajotra sosialy ny YouTube sy ny Facebook amin'ny fomba nandefasana izany, efa taraikiraiky moa vao tafaverina tsakany sandavana zany de miala tsiny amintsika, mbola hanao ny fanambarana ny rakitsary sy ny rakipeo tamin'ity fandarina androany ity ny teknisiantsika dia anepizandray ao anatin'ny pejy ny MBS, fa de akasitrana feno ny fanarahantsika ity fandarana ity. Misaotra ny Rina Arabe Mananjara, misaotra ny teknisianina, mpiara-miasa rehetra, ianao mpanaraka mpiaino, misaotra ny député Mamy Rabelrina ihany koa. Makasitraka tompolahy, makatelina tompovavy. Mandra-piaino tompoka.